Isarantsika ilaina ary satria anome ny andro vaovao indray isika amin'izao alarobia 17 oktobra 2024 zao eto amin'ny miaramanonja miainga eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada ihany koa. Noho izany dia ao anatin'ny hafaliana tanteraka no ananterana ny arabo ambampirarintso ho antsika mianakavy na ianao eto Madagasikara na any amindafin'ny rika izany. Iaraka eto tsika mandritra ny ora roa mahery ka ao anatin'izay no hitondrana famakafakana, hitondrana ny fomba fijery maro lafy amin'ny raharam-pirenena, eo ny pisehatra ao anatin'ny fandarana miara-manonja, eo ny namako Fanira Zafy Manatany, eo ihany koa ny vahiny izay hiakatsehatra eto, tena marina tsy hoe tena hoe vahiny be ahoana fa efa mpiakatra eto amin'ny fandarana fa dia io moa arakaraka ny fandaminana ka dia tonga eto hiakatsehatra ny professeur James Rajima, ary eo ihany koa ny solombavambahoaka ny Madagasikara vao vita ao amin'ny boriboritany fahadimy lanta amin'ny alalan'ny tiako Madagasikara ny député fetra efa tsisy vina amintsika ihany koa izany olom-boafidy izany. Ankoatrizay dia misy ny fanadiadina ihany koa sy ny famakafakana eny antsefatsefany eny entina eto amintsika amin'ny mahampanao gazety zany, fa dia ny faniriana dia hoe hiaraka eto isika mandritra ny ora roa mahery ka ao anatin'izay no hijerena ny aminy hoe ahoana sy ahoana ny fandehany ity raharam-pirenena eto Madagasikara ity. Namana Faniry. Inyary dia miaraba ny Rena Rabe Mananjara, miaraba ihany koa ireo teknisiantsika izay miasa mihafa an'izao fotoana izao manao ny fampifandraisana atsika isa-tokantrano sy isak'izay toerana izay misy atsika rehetra ho an'ny onjam-peo ny MBS 95.4 sy ny Radio Mada FM 100.8 ary ny fahitalavitry ny MBS izany. Ny fandraisantsika ihany koa amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy dia ny Facebook sy ny YouTube arak'izay efa mahazatra antsika hatramin'izay. Miezaka moa tsika iroso ara-potoana ao anatin'izay fandarana izay ary anaja hatrany ny lera zany amin'ny sivora sy sasany dia isaorina hatrany zany ny fakasantsika amin'ireny torohevitra maro samihafa ireny, ary miezaka ihany koa sika ny hoe adiny roa mahery kely eo dia ampy izay hanaovantsika ny fandarana aloha zany. Rehefa ilaina dia afaka mihitatritsika arakaraka ny tranga sy ny vaovao izay tokony hozaraina zany sy ny fivoarany raharaha samihafa. Fa andalo ny 420 ora teto Madagasikara isika taky ny efa mahazatra antsika hatramin'izay dia atombotsika ny resaka tranga araty sosialy angambany aloha ny vaovao, satria dia za rehefa mahazatra moa ny mahita dorotanety, mahita loza piarakodia sy ny sisa eto Madagasikara dia ny omaly indray tao anatin'ny 420 ora dia aitrano no ny tranga teria Ambopo cité tery raha ny zavatra ny tranga zany omaly, ka tao anatin'izay moa zany dia somary tapaka ny lalana tamin'izany aitrano lehibe izany fa nisy fiarabe zany zay avy amin'ny mpamonjy vona nanao an'izay vonjy teny antoerana izany araka ny hitatsika amin'ny sary zany nanansoatra kely ihany ny famononan'ny afo, satria dia tsy maintsy naka toerana lavidavitra na ahafahana sitina rano ny teo anivo ny mpamonjy vona na ahafahana zany ny feny afo. Ny mpitandro ny filaminana dia teny toerana izay nandrindra ny fifamovozana tamin'ity aitrano ity izay mbola tsy fantatra moa zany avy aiza ny vin'ny afo, fa raha ny zava-misy aloha zany dia voafe ara-potoana ihany zany afo izany, na dia teo ara ny fahasarotana teo amin'ny fahafahana misitina rano zany sy ny fampidirana fitaovana tena toerana. Zay ny mahakasika izay fa ny 420 ora tamin'ny omaly dia nitokona ny mpiasa mpandraraha eo anivon'ny université ny Toamasina zay fantatsika mazava ho azy moa zany fa de tahaky ny manerana ny faritany rehetra eto Madagasikara nanao azy ny tany Antsiranana, nanao ny tany Mahajanga, nanao ny tany Fianaratsoa, ary dia hitantsika amin'izao fotoana izao ny tany Toamasina teny anivo ny office de bac zareo no nanantanteraka izany ary niantso izay fiarahametana amin'ireo mpandraraha izay
raha ny vaovao fantatra dia embolana no efa tapaka ny indemnité de technicité zay tokony raisin'ireo mpandraraha reo ary eo ihany koa ny fahatarany karama zay fandray isam-bolana. Ny teto Antananarivo moa zany ny PAT dia tara teo amin'ny 2 volana teo ny karama ary saika andray fa 3 volana mihitsiny zany, kanefa moa ny eto Antananarivo fatatsika dia namono afo aingana ny fitondram-panjakana ao anatin'izany raharaha izany raha toka mbola tsy milamina nefa ny an'ny fianaratsoa ary de miaraka miombona ao anatin'izany fitokonan'izany ny mpampianatra mpikaroka mpampianatra sy ny mpandraraha ny université any fianaratsoa zay hitatsika am'sary izany. Ny any Antsarana moa zany ny ST dia tao anatin'izany fitokonana izany ihany koa raha ny vaovao samihafa izany. Tsy mety mbola milamina zany ty raharaha ny fampianarana ambony ty ary memafy izy ty satria dia akoatra ny indemnité de technicité dia ny karama zany no lasibatra sy tratran'izay fahatarana zay diky izany fa tena sahirana mihitsiny ny akamaroany vahoaka am'izao fotoana izao ary tsy lay endrika nahazatra ny tena anivon'ny anjerimanontolo itsony no tazana zany hoe mety mpandraraha fotsiny no mitokona fa matetika zany de lasa misy fitambara mpandraraha sy ny mpampianatra ary mpianatra ao anatina tranga toy izao dia rehefa miseho moa no hoe fitokonan'ny mpandraraha na fitokonan'ny mpampianatra dia ny olona ny fampianarana mihitsy no manana zay riska lehibe zay ao anatin'izao raharaha izao ary somary mampimenimenina ny mpianatra ihany satria ao anatin'ny fikarakarana ny antota taratasy izy ireo zany am'izao akatoka ny fidirana izao sy ny akatoka ireo fanadinana samihafa eny anivon'ny anjerimanontolo. Ny androany raha ny vaovao fantatra sy vaovao samihafa zay ezahana nangonina dia mety eny anivon'ny birao fiasany ny filohan'ny université no hanatanterahany mpandraraha ny université any Toamasina izay fitokonana izay ho ampitainantsika araka ny fivoaran'ny raharaha izany. Fa teny anivon'ny antenimera-pirenena teny dia nisafidy tamin'ny alalan'ny fifidianana izay osolo tena ny antenimera-pirenena ao anatin'ilay voamera-pirenena maleo tena ho an'ny fifidianana na ny seni ry zareo solombavam-baoaka ka atao anatin'ny kandida maromaro dia ny solombavam-baoaka ny Soalala Andriamatoa Hosaina Abdallah no lany tao anatin'izany fifidianana izany. Ho an'ny antenimera-olona dia ho an'ny amin'ny fa 30 volana oktobra zany no hanatanterahana izay fifidianana zay hosolo tena ny antenimera-olona ao anatin'ny seny izay. Ny fitsarana tampony de efa nanao ny azy mbola nisy adevitra kely samihafa zany raharaha izany. Ho an'ny mpanao gazety efa vita raha ny teo anivon'ny lavitra saingy tsy nekeny lay tompon'andraikitra am'izao fotoana izao dia nanao appel candidature vaovao indray lay ho lavitra vaovao ary tokony hifarana am'ty anio ty fa 7 volana oktobra izay fandraisana ireo dossier an'ireo mpanao gazety maniry hirotsaka hosolo tena ao anatin'izany senia izany. Mivoatra moa ty raharaha ty mbola ao anatin'ny any société civile mbola tsy hita zay marina satria manana solo tena ro ihany koa ny société civile ao anatin'izany seny izany mbola manana ny anjarany araka ny nambarantsika teo zany ny eo anivon'ny mpisolo vava sy ny sisa ary ny fiadinan'ny republika dia manendry fa tsy manao an'izay fifidianana zay. Petsaka ny adevitra ateraka zany raha izany indrindra mikasika ty seny ity dia hanokafatsika na hanokanatsika ihany koa fa na de dina manokana ity raharaha seny ity satria ity moa ny fomba mamoetra ibakoavan'ny mpanao politika zay te hifikitra fahefana am'izany fahefana zany antony ratsana itony miaraka amin'ny ACC dia hanaovantsika adevitra andry avy eo ary inotsika ny professeur James Ratsima zay efa atao trano am'izao fotoana izao fa anakambara lehibe mikasika ity senia ity. Mbola izay seny izay ihany dia nanao fanamariana am'izay mihitsy ny teo anivon'ny filakevitra ny fampihavanana malagasy tamin'ny alalan'ny filohany amin'ny hoe mampanabe ihany ny raharaha mahakasika ity resaka fifidianana am 2023 ity ary tokony asina fandiniana lalina ity seny ity mba tsy isina olana samihafa anatin'izany fifidianana izany. Zany no adevitra teraka am'izao fotoana izao dia horoititsika izay ary ho resantsika arakaraky ny fandeha vamitona. Ao anatin'ny adevitra ny 4 ora ihany dia
fantatra zany zao fa namoana didy fampisamborana iraisam-pirenena ny prime ministre teo aloha Jean Ravelonarivo zay niala ny Madagasikara zay vokatry ny fanenjehana azy teo anevon'ny pôle anti-corruption zany ka nahazony sazy 5 taona asanterivozona sy lamandy 100 tapitrisa ariary. Raha ny fafantatra dia tafavoaka ny sistany Madagasikara tanosy Belleville izy tany alalan'ny vedette rapide dia nahazo anosy Mayotte avy eo Mayotte izy nijanon'andro vitsivitsy ary naka fiaramanidina niazo any La Frantsa ary mety ho any Suisse ny prime ministre teo aloha. Mbola betsaka ny adevitra azotsika resana mahakasika izany satria dia eo ihany lay raharaha ara-pitsarana fa ny resaka esprit revanchard ihany koa sy ny resaka hoe tena adevitra ara-politika ao anatina fifanenjehana ohatran'izao dia manahirana tokoa ary lasibatra zany amin'izao fotoana zao reo mpitondra teo aloha tao anatin'izay régime HVM izay ho resantsika kely zany akoatra ny fanenjehana ny mpanohatra eto atoerana amin'ny fanehoan-kevitra sy ny fisakatsakanana ny lehibe ny mpanohatra sy ny lehibe ny TIM ny lehibe ny RMDM Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny fametrahana mpitandro filaminana teny an-tranony dia mandeha amin'ny endriny samihafa ny endrika intimidation sy mety fampirorona ny fomba fanaovana politika ary fantatra indray za amin'izao fotoana izao fa dia miarana fanadiadiana indray ny mpiasa eo anivo ny anteny merandolona ary prime de fin d'année zany adevitra izany dia ho hitantsika hoe makaiza ny tiana tongavana izany fa raha resaka inteny merandolona zany ihany resantsika dia tamin'ny volana janoary tamty fiandohan'ity taonty dia tsy anisan'ireo ny sitraka karama itsony reo loolo Madagasikara zay namarana ny asany teo anivony zany anteny merandolo zany hoe mbola misy vary mangatsika ndololona teo aloha zany eny anivony zany anteny merandolona izany. Inona ny tiana tongavana ao anatin' zany raha izany tiana ho aiza zany fanadihadiana samihafa zany ary dia miseho amin'ny endriny samihafa hoy zany tsika lay mety ho fampitahorana lay mety ho karazany mety ho élimination politika sy izay mety ho hanaovana antsojay andreo mpanao politika izay mety anahirana amin'izao fitondram-panjakana zao ary zany rehetrarehetra zany aseho moa zany de hoe mba hampiena an'izay mpifaninana aminy mpifanandrina aminy amin'ny 2023 satria ny ao an-tsainy zao fitondram-panjakana zao de hoe hahoana ny mbola hahafahana ihany mahazo sy mandray ny fitantanana ny Repoblika Madagasikara amin'ny 2023 nefa efa izao zavatra hitatsika eto anivon'ny firenena faraparana amaranantsika ny 7 ora dia niparitaka teny amin'ny tambajotra sosialy raha ny vaovao zay navokana compte iray zay malagasy monina ny Frantsa zany fa tsy mbola voaloha ny volana prestataire zay nanao asa zay ny karakara nahandro sakafo ary nanao ny tolotra rehetra tamin'ny fahatongavany délégation na tamin'ny Frantsa faranteo zay nitarihana Andriamatoa filohan'ny Repoblika iny mola nisy oeraoera be hatrany amin'ny MEDEF hatrany amin'ny ambassade ny Madagasikara sy fionana manokana tamin'ireo vahiny tany ivelany zay nahitantsika ny Sarkozy sy ny tropony zany dia misy zany fitarainana amin'izao fotoana zao fa voarirarira lay prestataire zay nanao ny asa zay nandraisana ny karakarana sakafo nanadio trano sy ny sisa nandritra izao fotoana zany tsy voaloha ny volan'izany ny oeraoera mipetsaka tao anatin'ilay raharaha iny kanefa dia tsy voaloha mitovy ary zava-misy aty Madagasikara mandeha ny oeraoera tsy voaloha ny karama tsy voaloha ny indemnité tsy voaloha ny vacation potika ny orinasa zany zava-misy eto Madagasikara ary tsy ny eto ihany fa zay lalova amin'ny fitondram-panjakana sy ny aloko ny filohan'ny Repoblika dia mitaraina ao anatin'izay hoe tsy voaloha ny sarany tokony hositrana izy ireo manoloana zay asa nataon'izay akoatran'izay amaraparanantsika ny 7 dia ny kaikaiky rehetra omaly fa dia rakotry ny aizana Antananarivo sy ny manodidina ny fahatapahan-jiro ny jirama dia naharitra izany rehefa mijery anefa lay eo anivon'lay ministera ny angovo zay misahana n'lay raharahana jirama de marina fa nanao fialantsiny ministra fa raha ny fialantsiny any Japon na any Corée raha ohatra misy fahatapahana 30 minitra de miondrika 30 minitra
eo anatrehan'ny anteny-mera na eo anatrehan'ny vahoaka ny tompona andraikitra fa ity moa zany mba manao fialatsiny ny any velany de mba manao koa ny eto amintsika le fitondrana koa moa fitondrana amin'ny Facebook dia mikirakira Facebook mafy mihitsy la eo anivo ministeran'ny angovo zany mba entiny ilazana fa miasa dia lay angovo azo avozina amin'ny alalan'ny fizarana an'le panneau solaire na jiro cobra no aseho eo anivon'ny tambajotra sosialy de misy le hoe fidinana ny andekaleka fidinana ny etseroka nefa ny olana fototra mihitsiny zany ny tsy vaovao am'izao fotoana zao tahaka ny zavatra sarotsaromana fotsiny ihany reny ny amin'ny hoe aiza ny conduite-ny zao aiza mahakasika an'ity resaka herinaratra tsy mandeha amina poto ray na roa na amina carte anankiray fa raha ny zava-misy aloha zany de potika tanteraka ny tontolo ny herinaratra sy ny angovo eto Madagasikara ary zay minisitra napetraka teo dia tsy nahavaolana fa saika ny serasera tamin'ny Facebook fotsiny nanatsara n'lay mety hoendriky ny communication ho hitan'ny vahoaka fa raha tena vaolana zany raikitra sy matotra dia mbola tsy tonga iny anivon'ny fiarahamonina am'izao fotoana zao tena marana antsika azy ao anatin'ny adevitra rehetra dia mirongatra ny compte fake am'izao fotoana zao zay mody manao an'izay fanohanana ny team zay na fanatsarana ny filomarika Ravalomanina zay kanefa dia miresaka na manivoy adipoko sy fanimbazimbana olona zay ahafahana manasoketa ny team sy ny filomarika Ravalomanina ka iantsona mpiatroka team rehetra ho mailo matotra am'ireny compte fake marobe reny fa efa mandeha amin'ny endriny samihafa ho itsika ny fingapingana rehetra sy ny eritreritra 2023 am'ty fitondram-panjakana ity dia miseho amin'ny fomba samihafa lay dola makota na kilalao maloto zay ampiara ny fitondram-panjakana sy ny mpanohana azy dia mila mailo tsika amina trangan-javatra ohatran'izany anisan'izany zany compte fake samihafa izany mody miresaka team izy mody miresaka amin'ny filomarika Ravalomanina izy kanefa ny zavatra finosiny ao ambadik'ilay adevitra dia faniratsirana na mety fanimbazimbana ary na mety firesana foko roa na telo samihafa dia mila fahy maloha zany zavatra zany satria mandeha be ny team am'izao fotoana zao amin'ny alalan'ny redynamisation sy ny hetsika maro samihafa zay hitantsika teo ohatra ny eny Atsimondrano fantatsika ho avy ihany ny eny Avaradrano sy manodidina rehetra trano Tomasinany ary hitantsika ny fihetsiketsehany pro Ravalomanana any hivelany any amin'ny fahenina ny volana novambra any Orléans ny pro Ravalomanina rehetra ny ona ao anatin'izany ny K25 ny KMMR ny GTT ny team sy ny sisa zay manohana ny filomarika Ravalomanana dia ampiombona hery sy firaisakina lehibe ka izay fandehanany adevitra ho an'ny aty anivon'ny antoko team sy andriamatomarika Ravalomanana zay de mitarika ihany koa zany zay eritreridratsy ho an'ny sasany zay tsy mahazaka an'izay fihetsehana zay dia io hitantsika io miseho amin'ny endriny samihafa zay no amin'ny tenatsika ny 4 tsy zay ihany koa ny vaovao rehetra fa maro be fa niraisitsika ho ny songadiny reo ka azotsika nyresana tao anatin'ity fanombohany miara-manonja androany fa 7 ny volana oktobra ity fa efa nambarako teo fefa ato atrano am'izao fotoana zao ary efa lintsika menakavy aizy professeur inona zava-misy mila mieno ny feo amin'ny professeur Jemy Saratsimo zay io izy tompoko miaraba professeur makasitraka faniry ary faly miaraba ny team rehetra miaraba amin'ny mpanohatra rehetra ary miaraba amin'ny malagasy zay miaino ny miara-manonja naiza misy azy na ny eto toerana na ny mpitan-dranomasina rehetra ny safo kely aloha ny 4 raha professeur mba afatara vaoaka misy zavatra misongadina isan'andro moa zany de efa etrany efa tsaky le hoe misy grevy tsy misy grevy aroa hoe tsy voalony karame efa saika efa gote any maso sy ny mpanao tambajotra sosialy le hoe nyrehatra indray ho ny tary de nisy lozam-piarakodia maromaro ny raha latsaka tsy fantatra hoe fa 4 litre zay ny raha latsaka teto Madagasikara ary ny afo miredareda sy ny sisa ho an'ny mpandinika fiarahamonina sy ny mpahay resaka kolotsaina ara-pomba de miteny hoe midika zava-dehibe reny rehetrarehetra reny avelantsika eo ny am'izay fa anjarany rehetra no mandinika an'izany fa ho an'ny professeur manokana alohany tena atongavako any amin'ny fanontaniana satria somary resaka toe-karena kely tsika professeur io moa maha professeur anao am'izay lafin-javatra zay fa eo ihany koa ny fitantanana ankapobeny mihitsy ny raha-pirenena sy ny resaka nosy malagasy resantsika kely rehefa avy eo zany fa
zay actualité zay efa mahazatra isan'andro zay ny resaka haitrano ny resaka doro-tanety saika mitety Madagasikara mihitsy ny resaka loza-pifamovozana mpiarako ty afatesan'olona marobe de marobe fitokonany tsy fitokonany roa ary saika isan'andro de mipotra daholo zany professeur. Inona mba fomba fijeriny professeur hoe naninona ny tongo zany trangan-javatra rehetra zany? Rehefa nianao le izy de mazava ihany le ao ambadiky rehetrarehetra reny. Raha hiteny fotsiny hoe ao anatin'ny soratra-masina ny afo misy dikany ary goavana mihitsy ny dikany. Ny fijeriko azy nefany de ninona natao reny afo reny tsy tonga ho azy reny na ny doro-tanety na ninona ary sazy fijeriko an'ireny sazy avy any ambony reny ho an'ity fitondrana tsy lamboto ty. Zaho mahitsy fiteny re matofaniry zay ho apoko ny lazaiko faly izy tsara tovy ihany am'zany amiko fa raha momba ny reto fitondrany reto ny resaka ianao atao hoe milaza izy manam-bola ny karama tsy voaloha samborina dolo ny olona ono conteneur firy ny bois de rose ny ala teto maninona ny direry ny samborinao sy migadra any firy ny problème atao amin'ny douane ary amidiny dralamba ny douane azy am'izao fotoana zao maninona mbola rery ny gadrainao any amponjany efa marary mafy mbola tazominao ihany. Maninona koa Claudine mama Claudine zay mamonjy no izy rery no migadra any fa izaviny nanodikodim-bola teto tsy mazava ve fa nareo fitondrana ny tompony fa nodikodim-bola ny mpanjakana ianareo no mitatana ny vola ianareo no manao zay tianareo. Idirako kely am'izay satria anao ndresaka toekarena teo de idirako kely le fomba fanaondralahy manana ny loi de finance rehefa dinianao ny loi de finance 2021 io de manana difficulté be zany le fanatanterahana ny loi de finance 2021 44% fotsiny ny taux d'exécution budgétaire ao anatin'io 44% io faniry 78% ny salaire io le karama teo ny transfert ny bien de service rehetra dia ny ambiny sisa zany hoe 22% zany noa investissement io anaovana oeraoera hoe anao école kely ary anao an'izao ary io CSP2 kely sy ny sisa lalana 500 am'zato metatra nefa ny tena tsotra mato PDB ohatran'io ny dépense de misy antony ny prévision ny recette rehetrarehetra zany tsy respecté 2021 44% fotsiny nefa fa mois d'octobre tsika zao fa tokony ho any amin'ny 80-85% no any ny taux d'exécution budgétaire midika zavatra be dehibe zany dika zany fa tsy maloka rano izy aloha zay vola recette extérieure sisa no anaovany an'izany de aveo izy mamindramindra hoe andoavana an'izao ndreny ary andoavana an'izao ny ary tapidalaka le izy zany ny tena marina raha de tsotra miseho manam-bola izy fa efa tsisy vola tsony eo efa niteny foana fa fanjakana oeraoera ny fiteneninazy tsy manam-bola ny fanjakana fa mandainga tranondainga hatramin'ny filoha sy izy menaka avy ao ny teny ateo hoe tsy maloka rano izy jereo ny grève rehetrarehetra ny rehetrarehetra daholo le tsero naiza le anao de grève de tsy manam-bola tsony ny olona sahirana ara-pivelomana ny olona sahirana ny ao tokantrano ny vidin'ny PPN tsy hitatsony zay anaovana azy tsisy zavatra mandeha mihitsy ny mahatonga an'izany ko de tsotra milaza izy fa be vola ny tena marina amin'io ane de mpangalatra izy menaka avy izy rehetra ao maninona ny olona ny tany sako teo reny no gadrainao nefa firy izy manodikodim-bola ao matoa tsy manam-bola ohatran'izao le malagasy de misy pillage organisé eto amin'ny firenena
izy manao an'io hoe zay te hiala eto Madagasikara de tsy maintsy ny makany amin'ny filoham-pirenena jerevana hoe iza mandeha izany tsy mandeha manao an'izany koa ny mpanao gazety hoe tsy maintsy contrôlenay daholo ny zavatra rehetrarehetra fanadidina lalina manao lalina dikan'izany eny hoe tsy voafehy antsony tsy voafehy antsony ny piage de any amin'ny mpandeha any izy sisa mitady lalana ifehezana an'izany fa ry zareo bananahany daholo ny zavatra ataony hita daholo ny fandehany na volamena na vatosoa na ny zavatra rehetra angalariny de samy malalitsika ny zavatra angalarin'ireo be de be mihitsiny ny volamena 4 kilao mivery 4 kilao miala teto ny vatosoa rehetrarehetra ny diamant sy ny sisa ny devise vola malagasy zany tokony hiverina io le tenenako koa hoe misy antony io pillage koa io tena pillage organisé koa io 2 milliards anoany ny dollara ny resantsika ny total ny vola tokony hiverina 565 millions no hiverina am'le devise io am'le devise io nakaiza zany nefa tamin'ny androny 30% zany anoany fa tamin'ny androny filora valimanana 1% tsy de ny tsy niveriny nefa tratra foana am'le rapatriement io am'le rapatriement de devise io koa tena fanetry be ny firenena mihitsy io alatra be vava anisan'ny piazy mitovy tsisy hafa amin'ny volamena mitovy tsisy hafa amin'ny vatosoa mitovy tsisy hafa amin'ny zavatra ataony rehetrarehetra io fa alatra be vava ataony fitondrana io ny tena marina ary de tsotra be mifijeriko an'io zareo mpangalatra io ihany no mifehany rehetrarehetra de izy manenjika io ono maheno ateo ny tantarainao tamin'ny teny teo anao hoe enjehana ny premier ministre taloha i Jean Ravelonarivo satria nisy fanotokotodom-bola atao amin'ny knapsa de enjehana koa ny lehibe an'ny fédération malagasy de foot lazaina anaka an'izao sy zao ny mahavarina tamin'izy teto any hoe tsy nenjehanao izy navelanao ny libaliby efa 4 taona de aveo anao rehefa tsy oatsony izy zay vo mamorona ny rehetrarehetra mitady olona ho sorapotaka ianao hoe ity ny naka toratoraka zany eny tedaviny atao am-bola io raha za izy mitandrina mafy raha zany teo amin'ny toeram-bola satria tia no faty any any amponjany toraka zany ko hoe di bois de rose iny am'izay ry zalahy afabela nefa tsy fafabela am'izany izy tsisy zay tsy malala fa tsy reorery ny mpangalatra fa ao amin'ny fitondrana ny tena lehibe ny mpangalatra reo ny tena trafiquant notoire reo mafia interne mafia externe efa organisé manao an'izany famborina ny vahoaka malagasy zany ka raha ohatra diniatsika hoe inona ny zavatra miseho de jerevanao fotsiny am'izao fandehan-javatra zao ny vidin'ny PPN io za fa mahantra daholo efa mitrongenge ny vahoaka malagasy efa mandady amin'ny tany mahantra zany tsy tsapan'zareo zany fa ny azy ihany ny fatany ny vidin'ny PPN na miakatra na ny charbon na ny vary tsisy zavatra zay tsy miakatra ny antony zany de tsy fefezana ny toe-karena ka rehefa tsy mahay izy de tokony aka olona mahay io ny alalanao hoe olona tsy nianatra ny akamaroana izy menakavy fa oeraoera fotsiny fatapatako daholo nampianatra tany États-Unis fa milaza aminao fa fatako ny association ny mpianatra taloha tany za koa tsy de d'accord loatra amin'ireny association reny hoe association taranaky ny avary zanaky ny avary mpianatra tary mpianatra sy ny sisa fa mampizarazara amin'ny malagasy reny fa ny tena tsy mety de ity 71 dollars mahery kely ny vidanantsika ny baril hatram'izao lany io stock io zao ary efa miditra am'le 85 eo am'tsena raisam-pirenena eo am'tsena raisam-pirenena 85 dollars ny vidiny am'izao fotoana zao mba aza avao amiko ny fomba ho ataon'io fitondrana io hoe ahoana no ataony tsy apiakatra ny vidin'ny solika io ala pompe io zany hoe vidin'ny lasantsy eny amin'ny station service eny am'izao fotoana zao izy 20 500 4100 ny prix à la pompe ny essence l'essence 400 3000 firme gasoil nefany
hiakatra izy io de lany le stock tamin'ny vidina 71 dollar baril zao izy hiakatra 85 ny any lainga sy fitako ataon'ireo satria tsy maintsy apakatra an'io izy de anao zay tsy ampiakatra an'io izy a de anao fanarahana am'ireo pétrolier reo $14 nelanela petsaka zany a anao fanarahana am'ireo izy ataovy any am'trosa io efa trosa no mbola tsy voalofona ve ny trosa atsika hatramin'izay amin'ny pétrolier reo ilaina fatarina ny tena zava-misy marina hoe ahoana marina ny trosatsika any a mba azahoan'ny malagasy malala ny tena vidin'ny solika eny amin'ny pompe satria efa tena dinianao a de anafina an'io ry zareo de alefana eny amin'ny trosatsika indray io za zany mangataka ny parlementaire anao enquête parlementaire alalana ny tena zava-misy marina amin'ny vidina solika io a fa isy raha eto amintsika eto raha miakatra io fa tsy tanandry zareo eritreretina io hoe zavatra mety iseho eto hoe asa zay zavatra miseho eto satria produit locaux rehetrarehetra hiakatra daholo indray a zao izy efa tsy hita zay anaovana azy zany ny anaovako hoe tsy mahay ninina le fitondrana ary rehefa tsy mahay ohatran'io a de mba miaika ianao fatako daholo na ny taizany nianatra ny ministry ny finance io taizany ny akamaronindreo fantatry daholo a ny toerana analehany hatramin'ny ministry ny finance taloha fantatro koa hoe taizany nianatra ary fantatro ny zavatra ny anarany fa izao ny problème atsika taitra n'io zavatra io hoe a ny avanipita ihany ny mahay tsika eto Madagasikara ny maro ny manam-pahaizana maro ny olomanga na tsy de hoe be diplôma fa misy fahendreny ny olana amintsika de manao tsinitsinina nle eto atoerana ny tena mampalahelo amin'io de tsotra zareo miseho manam-pahaizana fa manam-pahaizana mifangalarana jereo ny zavatra miseho amin'ny trésor jereo ny zavatra miseho a ny sandany vola malagasy mbola hiakatra indray zany io sandam-bola io rehefa fijeriko azy a rehefa tena dinianao a tsy hijanona am'izao io satria arakaraka io koa ny olana hiantra amin'ny vahoaka malagasy mampalahelo tsika amin'io sandam-bola malagasy io koa satria lalovin'ny sasany io momba ny toe-karena ihany ny resahako a ndazavabe ny fanazavako anao teo hoe a misy zavatra tsy mazava ntsony a ataony fitondrana io ny piazo moa efa nilazaiko anao teo hoe piazo organisé ny ataon'le fitondrana am'izao fotoana zao io fa zavatra mampalahelo koa de tsotra ty covid ty tsy mbola tapitra ane io e de inona raha sanatria ara ivo io ny sistany amin'ny 6 novembre raha ozy ny sasany ny avy any Eropa avy any Eropa de ivo ndray ny sistany ono efa mba misy ve plan B ny eritreretina raha sanatria ka fa de mieritreritra fotsiny hoe a voaina ny sistany a ifangaroaro indray voaingina ane vo eo ngeny nisy hoe roapolo indray ny tany amin'ny ACR ny voan'ny covid tafiditra amin'ny ACR e ato Maurice zao mirongatra be am'izao fotoana zao de ao akaiky io a akaikitsika io a rehefa tonga eto amintsika de inona ny zavatra iseho mihaino ny firesaky ny rehetrarehetra tena ohatrany tsisy problème ntsony a fa voaina ny sistany de mahazo miditra zay te hiditra zay te hivoaka mahazo mivoaka ary ny tena mampalahelo a le compagnie airmadtsika tsy manana avion ntsony nisy fotoana ny tena filohan'ny repoblika professeur James Saratsimany amin'ny hoe ny fitondrana ny fandimby teo aloha tonga an'io napiditrosa be tamin'ny alalan'ny fifanarahana tamin'ny Air Austral teo ihany koa ny resaka ATR ohatrohatran'izany fomba filaza moa zany fa izy tsy miresaka mihitsy an'le Airbus 340 a izy tsy miresaka mihitsy ny amin'ny hoe inona ny zavatra nitranga nandritry n'ilay fomba nitondrana tao anatin'ireo fametrahana tompon'andraikitra be be zay napetraka ilay fitondrana satria ny zavatra tsy tsaron'le fitondram-panjakana manko de hoe everiny fa 7 ambin'ny folo sy roa arivo izy na 8 ambin'ny folo sy roa arivo vao nitondra
satria tay lefa teo le fiarahana tamin'ilay prime ministre Tsay zany taorina 73 député fa tsy tsara olo le hoe nanomboka tamin'ny teteza mity izy 2009 no nitondra teo ary nitondra le vahaolan'ilay hoe arbitration 40 tamin'ny 2011 teny Ivato. Le rehefa iverenana kely ohatran'izay le hoe teteza mita faniry rahantsika malala ny zavatra nyse tamin'ireny fanomanana fanokana mpanjakany reny zao izy efa anatin'ny fitondrana milaza falany zaho tsy miantso an'ny filoha zany fa amiko filohan'ny malagasy hafa io fa tsy anahy ny tena mampalahelo de tsotra miary maty tamin'ireny nitabataba be mihitsy vidy airbus vaovao ny fanenjehana tompoko tamin'ireny atteinte à la sûreté de l'État mangina raha tsy te ho faty tena zany ny atao hoe nenjehana tsy mbola nisy ohatr'izany zany no niteny ny voalohany hoe kabineanareo nga Madagasikara ny anarenareo fatina avy ohatran'ireny zao mivokatra raha antsika mahita mivokatra anatra tena sahirana mihitsy any teny hoe aza mividy an'io mbola namaliko io ny tamin'izany de GNR mady hoe io mety amintsika de zao mahita hoe ay tsy nety le izy ay zao nefa ran'le ary Madagasikara sa inona ny hevitra diabolika hevitra devoly ao ambadika io ataonareo indray mbola tsy tahiteny zavatra fa fa ho hitantsika tsy hoela ny zavatra iseho amin'io airmady io tsy maintsy ho amena compagnie io tsy maintsy lasa privé io efa nalaza hoe lazainy fa hoe Madagascar Airlines indray ny anarany io dikan'izany ane efa compagnie privé zany efa inona zany izy avy manana action ao mba tiako fantatra ny fahalalako ny olona tompon'ny action fantatra ao zao de ry zareo rehetrarehetra reo ihany zay nanao an'io zay namotika ny airmady ihany no miseho anavitra azy de hoe ketsika malagasy ve zany inona ny tokony ataotsika satria manahirana tsy ny airmady ihany ny potika daholo ny toe-karena rehetrarehetra novan'zareo azy potika ny tanindrazana may ozy ianao feno ny accident fambara loza hafahafa rehetrarehetra io miseho eto amin'ny firenena daholo amiko ireny manko asan'ny satana asan'ny olona maizina ao am-po ary ny amiko koa reny tena tsy mendrika reo fitondrandreo io fitondrana io manao mamono olona manao sorona ny vahoaka sorona ane io ataony ny vahoaka malagasy io vidim-piainana lafo tena tsy takabidy itsony ane ka sorona natao amin'ny vahoaka malagasy ono mba mahafaly andrareo ve ny mahita hoe rehefa misy marary amin'ny hôpitaly de mivery maina fotsiny tsy azo tsabona tsy azo atao nininona betsaka ny ohatran'izany andana verina rehefa tsy manam-bola milaza anao soin gratuit indray manko izy zao professeur am'izao soin d'urgence gratuit iny mihitsy mahatonga amiteny an'izany rehefa aveo nge ny hôpitaly manara-penitra gratuit daholo ny filazany azy toy taloha maimaimpona ny fitsabona ny fitaovana ara-dalàna tsy revony efa rany na CSP2 naorinao ara tsy ampy rehefa dinianao hoe aizavy ny nasianao azy mora diniana zavatra ataonao fa tsisy azonao afeniny na ny EPP ataonao ara tsisy dikany momba an'io efa niteny foana fa raha azotsika ny tanindrazantsika feno satria tsika am'izao fotoan'izao tsy maleo tena mbola zana tany tsika rehefa miverina nosy manodidina rehetra potehany zay sy ataondrareo io fa io ny fangalarana ny tanin'ny malagasy rehefa miverina io zay tsika vao azo lazaina hoe maleo tena zay vao feno zone économique spéciale ny tanindrazantsika satria Madagasikara tompoko araky ny lalàna iraisam-pirenena de une ny indivisible tsy azo sarasarana nosy anankiray Madagasikara malagasy no ny tompony fa tsy ry zareo de tsy ho amena colon ndray io ataon'io nge da mboatra lalàna izy hoe amena ny colon ndray ny tanin'ny colon taloha de ny zafy kely zafy afin'ny colon mbola manjaka zaka mandova am'izao fotoan'izao de gadrainao le olona mitatsaha kely namboly sy efa matona ny tao nanamainto milala ny tena marina rehefa lasa le colon de miverina amin'ny malagasy ny taniny
petraka miseho any nosy be nge zao ny probleme tsy nosy be any a fa reo nosy manodidina atsika reo zany de ho lasany daholo ny 268 île misy ny varotra ny fitondrana teto fa ny akamarony a mbola atsika ka tsy valable ny vantana taony nul le non avenu izy ny fitenenana satria zavatr'olona tsy amidinao miera amin'ny malagasy ianao tripartite ao izy ny contrat zany hoe a malagasy tompony ao ny mpandraraha zay tianao lizy ao le contrat zany tsy maintsy anankitelo sy ny fanjakana fa ny malagasy tsoahanao a de ianao manao anao zay tianao rehetrarehetra atao ao a ampitehanao ny firenena androbanao any firenena de aveo ianao any Dubai volamena lefanao any le Valois-Perret ary a Suisse any ianao manorina zay aorinao rehetrarehetra eo fa ono a mieritreritra naharitra firitaona eo araky ny teninao hoe fa manomana ny 2023 reo tena sahako milaza aminao a fa raha zao fitondrany zao mifandehany ny olona nge fa leo andreo tena fa leo tena tsy miteny fotsiny ny olona fa miandry a occasion kely fotsiny hidinany an-dalambe tsy izay nefa ny tedavitsika fa ny elan'ireo ny andronany an'io senia sy ny ACCN io nefa mbola fomba hijanonana eo ny tena ataon'io ane hoe 2023 io ny zavatra ataony mandefa olona ny teneninao teo hoe manao intimidation eny amin'ny trano filora valimanana savainy eny an-dalana atao daholo zao intimidation rehetra filaminana famorima olona ataon'ny RMDM nefa akanjo menamena kely iny ny atahorany de alefa daholo zao arme de guerre rehetrarehetra zao reny a efa fanomanana coup d'état dans l'état ny ahiko amin'io a de anao coup d'état ohatrany fanony any izy fa mity izy a tsy afaka manampy azy tsony Sarkozy fa hafa indray manampy azy zareo mafiasa amizy any fa anomany izy a coup d'état iverenany eo ampiasany ny miaramila satria reo miaramila reo sisany eny mahazo karama ianao milaza te hoe tsisy karama grève daholo ny olona ministère telo sisany tena mbola mahazo karama satria tsy hitan'izay anaovana andreo ary hatramin'ny fin décembre sisa de ho hitatsika hoe ahoana tonga amin'ny fin décembre azaloa nge ny karama amin'ny miaramila de rahatsika mahita ny zavatra am'izay hoe ono a karaman'ny ministère en défense alohanao ny finance alohanao ministère telo a mbola alohany ary hatramin'ny décembre ihany sisa ny vola am-pelantanany za milaza aminao fa rehefa tapitra reo de isy zavatra amseho eto isy raha eto milaza ianao a fa manam-bola eniko reny tenin'ny prime ministre reny aza tereny amin'ny grève andova vola reny ene resaka daladala tena mitapy olona may vandoa zany fijeriko an'ireny manivatsiva manitsakitsaka amin'ny malagasy reny za tsy rarahako na PM ianao na iza fa za ataonao ohatran'io malagasy mba eritreretra any any teny avoaka eritreretra any fa tsy afaka andositra azy ianao a samy mbola eto amin'ity tanindrazany ity any ka raha zay ianao a mifona aloha amivoaka malagasy tsy mety reny raha zay ianao a milaza mazava hoe a fa raha tsy kombakomba anongana amin'ny filoha ianao sa inona ny tianao fantatra ianareo fa tsisy mifakazo tsony fantatra nefa 30 ny député nafaranao tany Amboritsoatra tam'lakamisy ary ny ambony rehetrarehetra tany Mazoarivo ary ny ambony rehetrarehetra nga mbola d'accord aminao hitatsika eo mifandehany a raha mandeha ary le motion de censure misy miketriketrika eo de inona ny zavatra amseho so de hoe amono hafan'izay le ketrika tamin'ny herinandro iny zay ny mahatonga miteny aminao ohatra ny navy indray mivolana menao tany de inona na teneninao tany namono afo manonga mpanjakana aka amin'ny pouvoir ianao nge ny tompony reny doublon reny fa tsy izy akory ianao prime ministre ny tompony reny napetraky ny communauté internationale ianao io communauté internationale io a milaza aminao a fa efa tsy eken'ny olona tsoniko io a satria milaza tompon-daka aty Afrika
tsy tompony tahaka zany fa malagasy ny tompon'ny Madagasikara ary aty Afrika tompoko efa firenena 3 sisa ny tsy mihetsika 3 sisa misy korotona daholo dia mamono afo iny atao Macron zao atevitra be any RDC mikasika an'le senia miaraka amin'ny Tshisekedi io tena hidina andalambe ny olona aty amin'ny Afrika ray manontolo io zavatra io ary misy antony mba mitsoka ohatran'io ny rivotra efa hafahafa ny rivotra mpanjanaka eto Madagasikara ary miandry ny vahoaka malagasy fotsiny itsika ange ny tena tokony olohany io itsika raha vao miova eo ka mitsoka koa ny rivotra eto amintsika efa mitsoka moa izy io fa mamono afo ny ataony raha io zenao vao misy zavatra kely de lasa makany safa lasa makary lasa hoany mihitsy izy atoato hoany varatra de efa manomboka lalaovina le hoe efa mandrakotra taran'ny RN6 ambily be voimary zao hoe sisy satria menatra manko de mody aseho kely ndray le RN44 le eo amin'ny 30 kilomètre teo ngamba mbola vita nandritra ny 3 taona lalana makanjigonge de milaza aminao afa niry tany nisy zavatra nataonay tany mamorony vahoaka malagasy zay manao fanitanany zay momba ny nosy malagasy dia nandalo tany zay fa ny arabe rehetrarehetra zay lalovanao tsisy zavatra namboarina any nefa lazainy namboatra izy fa olona milanja-pankarte ny hitanao hoe avoainy karamanay hatram'izany zany io tsisy mahazo karamantsony zany tany sanao teo zay tsy nahazo fa za milaza aminao fa efa ela iaingy atao irotsoka betabe le feo eny manko fa ohatra mandeha tsikelikely any le izy efa manomboka sampona vahoaka malagasy professeur misy sa fa mbola maromaro ihany satria matahotra raha onan'ireo mamono angereo ary mamono faty ary mamotika fiainan'ny olona mihitsy ary ny teny tamin'ny nisy anankiray zay lasa tany amin'ny ambasady nampandrosiriny tany tena veriny frantsay hoe tsy mila an'io zay fa ito miverina any mpanao gazety miaraka aminareo io de nanoratra taminy hoe mitandremy ianao fa ianao fantatro fa anisany nanodikodina fa nirahany ianao nanodikodina ary rehefa maty ianao tsisy porofitsony ohatra ny anovana an'ireo rehetrarehetra ny tazomana mbola ny ponja roly berija maromaro izy ireo satria soma mamoaka secret nefa ne tsy azo afenina ne zany fomba ahoana mba hanafenanao hoe hatram'izao tena milaza aminao fa mbola mandeha ny bois de rose eny mandeha ny volamena eny ampovoan-dranomasina moa le nentina tany Seychelles de tratra ihany nefany akoatra ireo no hita aloha fa ny tsy hita maso professeur zany iza ny tompon'ireo maninona tsy tsorina hoe anareo reo any any afovoan-dranomasina any vao tratra de any Seychelles vao reto ny volamena anareo na any Maurice na any Chine sy ny sisa le izy mazava lazaiko anao teo efa taonina maromaro conteneur firy ny ala teto olona ray ny gadrainao nefa ianareo menakavo ny tompony ny filoham-pirenena iny anisan'ny nanondrana zany ny anondrana ny antony gadrany androly any tenenany hoe aza nanondrany za tsy miteny raha tsy manana profo de miteny hoe lazao marina metimety aminareo fitondrandreo de milaza ny zavatra tena marina amin'ny vahoaka malagasy mifona amin'ny vahoaka malagasy fa tsy manomana iverenana indray eo amin'ny fitondrana firenena efa pitehanareo efa tsisy ilana azy tsony efa potika ny vahoaka fanafia nisan'izao rehetrarehetra zao ny alatromby eran'io rehetrarehetra io ny tantsaha rehetrarehetra tsisy atao tsony sahira mialany tanàna mandositra ny tsaha ny fanolanana zaza ayayay saikisan'andro iny tena mahavarina atramina ray be ray kely anada mahavarina le izy alatra maso manapa-do loarany zareo maso de hoe sorina hony reny iza no mitady an'ireny iza kay ny tena mpanompo devoly eto zay indrindra ataovy mazava ny resaka fantatray fa tsy atahoranareo ny atahoran'ny olona satria maizina ny tomponareo fantatray
fa any amin'ny maizina ny tokisanareo fa milaza aminareo fa mbola tsy nisy maizina naresy mazava zany teto ambonin'ny tany ka milaza mazava fa tomponantoka tanteraka nareo tana ny vahoaka responsable nareo am'ireo faty rehetrarehetra nataonareo reo am'ireo fampahoriana ny vahoaka malagasy reo mahavariana de tsy mahatsiaro tena akory reo a fa io mamona io vola io ihany a no andohana izy menakafy de rehefa aveo vahoaka kely tsy manana ninninna no enjehanao ie raha mahita ho atoato hoe ahoana ny fomba ho ataon'ireo a satria hiakatra isolokeo a efa milaza aminao fa ninninna ataon'ireo a hiakatra io tsy afaka isakana andio izy ny any lalana hitako mety ho ataon'ireo a de andeha hijery amin'ny pétrolier ohatrany nataony reny izy le nahazo 500 francs FMG iny hoe andeha hijery amin'ny pétrolier tsy maintsy ahidina an'izao io tsy maintsy ohatran'izao io mpandainga mbola tsy fahihany ianao am'lainga nataonao rehetrarehetra inona ny tsy lainga amin'ny fikisanao amin'ny malagasy dia andeha hanao arrangement iny izy de zay ny tenenako hoe miangavy anareo parlement hanao enquête parlementaire mba azahoany vahoaka tena vidiny solika marina fa tsy ze tian'ireo atao no atao ho ampitombony an'ray ny tsosa amin'ny malagasy ho any amin'ny Jovena Izavy Jovena Galana Total Shell andeha any am'ireo indray izy ny Jovena zany inge sy ny Jirama sy ny sisa mitovy ihany samy drala karana daholo iny reo e samy drala mafiana ireo e reo mitady hoe omena nationalité malagasy reo de tady ho filoham-pirenena eto e mba mieritreretra reny malagasy eo tsy mety zany ny tena mampalahelo de tsotra anao négociation amindreo izy fa zay ihany nitako lalana lehan'ireo de ampitombony ray ny trosany jereo ny any an-dafy any Frantsa tombo ohatrinona ny litan'ny lasantsy 100 euros isaky n'olona nomena hicompensena ny vidiny solika niakatra inona mbana mikarakarainy eto inona ny zavatra ho ataony zay lazaiko anao zay any ny zavatra mety ho ataony fa koatran'izay miakatra io de io ny lazaiko hoe ho sahirana tanteraka tsika menakavy satria ny dikan'zaiko io de miakatra daholony mipepehiny efa tsy voavidy io ny produit locaux rehetra hiakatra dahoana zany ny produit malagasy nefany bananao ndanange mamakany am' Jovenany ianao mban'ny ohatran'izany tsisy tikoany tsisy produit malagasy any na produit inona fa sy ny mandoa vola ianao vao mampiditra ny entanao ao raha afaka manao an'izany tsisy any fa izy no izy eto Madagasikara nge le tsy vanin'ireo tsy any amin'ny taniny izy akory manana ny ambasadiny izy eto any izy mangataka ny nationalité any fa tandreminareo ao amin'ny député ndray misy azo vidim-bola fa hita raharaha mivaoaka malagasy nareo mazava zay teniko zay ary anisany mihitsy amin'ny teny hoe manana ny ambasadiny izy ateritsika ny amin'ny ambasadiny izy de any izy mitady amin'ny curamako fantatra ny ataony miseho mody zao tsy fantako zao zay fa ran'le tany etanan-drano iny eny etanan-drano le hoe nalainy asinenina iny mandeha ny commission d'enquête parlementaire ataony joromaly izy raha ohatra ka ny valandresaka nataony solombamboaka maromaro maly tsy zay akory ny tokony izy fa dehors miala zany no izy hita zao fa misy fasana malagasy eo hita zao fa tanyrazana malagasy eo inona mbola ampidony an'izany eo inona mbola miseho mafoloa manova ny fitsarana raha vao fitsarana efa pile maromaro mivoaka fitsarana ny idirana politika sy azona kolikoly tsy fitsarana tsony ny anaran'izany ny fitsarana tompoko eto Madagasikara tsy natao hiaron'ny madinika tsy natao hiaron'ny kamboty fa natao hiaro an'ireo jilamboto mafia reo miseho azy tompon'ny Madagasikara tompon'ny ekônomia reo dia ao anatin'izany
ny fitsiraha avony lalam-pandrenana io ho no hafaniry ry zairikirakotoarysreny ve mba matory zao rehefa alina ny aikeny any izy aveo fa raha valomanana ny lany tam'ireny fa natahotra hony izy amikireny a fanetry be ny firenena tena fahavalo-pirenena reny ny tena namotika ny Madagasikara taranak'ireny ray manontolo a tsy manalala ny joro a mahitsy otra zaranangady fa nivilavila oatra amin'ny biby lava mena rana iny Jean Eric mpiampianatra nefa reny a mpampianatra reny ny mpampianatra nefa natao a hitondra fahazavana zany ny zavatra natony ary ny mambra rehetra tao a piraitsiko mbaminy matory reny ny zavatra nyseho de matory ve reny olona reny amin'ny andro alina de tsy marataranaka ve reny tsy mitondra ny anarany ve a zanaky reny mitondra ny anarany reny olona reny ve ny taranany de raha tsika mitsara zany eo renao a fa tsy ho afabely reny torak' zany ko seny eo ny lalam-pifidanana iny tena bazin'io fifidianana maloto teto amintsika reny tsisy zay tsy nalala an'ireny doublon karakarainy reny tsisy zay tsy nalala hoe mpanonga mpanjakana ry zareo e izany tsy malala eto ambonin'ny tany izany tsy malala fa mpanonga mpanjakana de mbola mitady anonga mpanjakana indray de iveriny eo zany eny tetika ataony eo e anomana an'izany izy io intimidation à gauche à droite io nge zany plan diabolika fa tsy vita an'izany izy iraka io ary rehefa tapotra ny iraka io a de ohatra ny concierge rehetra miala vo iraka fotsiny io a ary iraka avy amin'ny mazava io fa tsy afaka hipetraka io a ary mitetitetika 2023 zany a 2021 raha za mino fa mbola mety tsy ho vitany io mbola tsy alina ny andro mbola tsy ariva ny andro ny senito raka zany re mato faniry nareo rehetrarehetra anisany anisa vato teny a niaraka tamin'ny anabaviky faniry soerinay fa maromaro zay ny teny fa milaza aminao a fa izy menakavy tao a tsy lamboto amiko zany manko tsy mendrika atao enao ny loatra an'izany mpanimba firenena reo ny tena mamotika amin'ny firenena hitanao reny teny amin'ny 13 mai reny izahay nilaza amin'ny marina indray ny atao hoe atteinte à la sûreté de l'état de nitazomina tany amin'ny tobo ratsy mandrava de natao zosy zao ny rahonana hoe gadraina ho faty sy ny sisa zany ve ny fitiavan-tanindrazan'ireo olon'ireo zany ve ny ananany taranaka malagasy tsy nalala menatra la ny enatra tadidio fa mbola mananjanaka nareo a za tsy manozona nyreny zazy reny satria tsy reny zazy reny nanao ny eloka fa ianareo nefa tadidio anody any zanakareo hatrany amin'ny taranaka fary-manibonareo a fanapotehinareo ny firenena raha tsy miovonareo raha tsy malala amin'ny foninareo fona de la zao marina fa aza miandriandra any ambadika any fotsiny hoe a nahazo vola voky euro izany tsy malala ny euro ny raisinareo zaho a tsy miteny a raha tsy ananako le profo ary ananako miprofony zany a nanatona angy eny akamaronindreo e nisy nanatona tao a nisy avoaka namanareo tao nanatona a fantatro hoe ahoana mifandehan reny fa zao ny lazaiko tsoro ny marina ohatra nio volamena nangalarinareo le ny 73 kilo iny fotsiny naderadera fandrebirebena vahoaka iny fa firy taonina zay fa firy taona any teny fa 12 taonina par an raha kely indrindra ny miala teto lazaiko daholy a nisy fandarana ataoko tamin'ny télévision rahavavy tam'izany tao amin'ny tsy teniny anarany tso fa lasa mahasosotrana amin'ny teny an'le télévision ary ny lazaiko tao hoe zao ny taony doro a miala eto tiany profo naseho tao de fantatra ane ny volamela angalarinareo e fantatra rehefa mody manao lalanareo fa ny lavaka manodidina n'iny lalan'iny feno e io ataonareo zone protégé ne fantatra nefa hitrandraka anyrenynareo orinao e fa aza fandrebireby a samy nosorandren'ny menaka ozy ny fitenena na samy nianatra nareo seho manam-pahaizan'ireo nareo mpampianatra ireo mba re tompoko manao marina
voalohany kianiko amin'izany de le Jean Kirakotoary Soa tena tsy mety ny zavatra nataony. Efa pitenao ny firenena de zay anao vao miteny hoe fantatra nefa tsy lany izy fa natahotra zay hoe hopotika amin'ny firenena isy zava-doza izy eo amin'ny firenena. Inona zany? Efa manomboka miaika eny zao nandangy ianao fa mielika nataonao fa zany ve tsy pénalement responsable totalement. Ary mendrika zavatra trahison zany faniry. Trahison, haute trahison zany. Nefa ianao mpanao lalàna. Toraka zany izy menakafo tao amin'ny CENI sy tao amin'ny HCC. Haute trahison zany. Mendrika enjehany zany. Lalam-panorenana hony. Vao tsy mandeha akory le izy de fa hitsakitsahanao. Ianao ny tompon'ny fanitsakitsahana. Ianao ny tompon'ny fandrebirebena amin'ny vahoaka malagasy. Fa nga ireo na nianatra kely de ataonao an'izany ny vahoaka. Teny ihany ary za tena tanako responsable. Tompon'antoka tanteraka iny Andriamatoa Jean Kirakotoary Soa iny. Tanako responsable. Ny président CENI iny. Zao mbola mitabataba ihany. Io nge azo natao lany mandat amty farany volantiro io. De ianao hoe matoky fa lany mandat izy de iza ny solo azy io de inona zavatra izy foany CENI. Inona ny hevitra inona ny antony anaovana CENI aty amin'ny tany voazanaka. Jereo tsara fa zay tany voazanaka ny frantsay ihany no misy an'io CENI hoe indépendant io. Raha vao misy an'le mot indépendant de efa tsy izy zany. Efa midika mazava zany fa tsy indépendant. Aty amintsika ihany inona sineny eo e. Inona ny antony? Inona ny antony nametrahana ny CENI? Angalara bato. Nanaovana ny lisam-pifidianana. Raha mbola io fifidianana io de tsisy zavatra vanina eto. Ary ny aiko de tsisy fifidianana zany fa raha mandrika ny zavatra iseho eto. Ny CFM efa desadresaka kely an'izany hoe mampatahotra io 2023 io toatra nanao team building zareo hoe ndao soroana den'izao résolution de conflit sy ny sisa. Tsy résolution de conflit tena foany aloha ny CENI ny rafitra ray manontolo ny CENI ny HCC tsoahana manana sotoavana malagasy tsika, manana fomba anaovana zany tsika zay miainga amin'ny fokotany, afaka alefany amin'ny fokotany. Izany tsy malala ny olona amin'ny fokotany ny sefim-pokotany fantany daholo. Any io zavatra ny tokony hainge, tokony handray andraikitra ny fokon'olona rehetra fa tsy avela anao ny ataony io ametraka CENI indray ametraka ny HCC indray efa tafapetraka moa izy io. Ameko tsy ambaratety kely fotsiny ianao. Misy anabaviko iray mpiara-miasa amiko izay akaiky Madame Marlette Ramarsona ny anisany natsoina tany. De no tonga tany izy de nitsoahana tao indray. Inona ny atahoranareo azy? Satria tsy d'accord amin'ny CENI anareo sy ny HCC anareo. Bande d'incompétents, bande de tena miala tsiny tsoroky ny apoka bande de connards. Zany izy menakavy. Tsy malala fomba. Manososy ny malagasy kely nososenao. Inona ny antony? Vola. Voavidy vola. Fahefana vola. Hatramin'ny oviny vola io. Dia ny malagasy kely ny akamarony nefany maty ny dalo. Ny akamarony fenao mifindra-toerana. Misy fandarana nataonay sy Madame Marlette Ramarsona zay tamin'ny radio ray. De ozy zareo hoe ahoana marina izy io. Nandroana an'le olona tany Antsimondrena nge ka ny sous-sol. Misy profo zany nisy enquête nalefa tany. Enquête internationale. Ary anananay taratasy zany. Fa hitrandrahana ny eo ambanin'ny tany diamant, ny volamena sy ny sisa, tongisina daholo ny tanindrazan'olona.
be zay ady nataoko zay a anisan'zany itozy green io zany lazaina fa tam'zany fotoany zany lazaina fa avokan'ny mpandroba sy ny dalo a niakatra teto nanarana conférence de presse niaraka tamiko meratsy lehibe pokon'olona avany atsimy tany anisan'ny dinay a uba mangoky io problème be ao a iverindra fa tsy mahay mamboly angamba le malagasy de efa niteny foana fa me outil de production fotsiny a malagasy de hitanao ny asa taony inona ny anafaranao ny varina lika le afaranao aty hoe sambo mandehandeha any amin'ny offshore any asianao mitondra azy aty de hoe nafatra sambo mitondra ppn de zao business io aza atao an'izany any vahoaka hoe anao teleférika de mbola atao any amin'ny 2023 volana fantatra fa businessinao koa reny maninona ianao manao an'izany amin'ny vahoaka fiveranao anay zany de adaladala tsisy misaina mihitsy naray ara de mivary afaranao io lazaiko hoe varina lika ny afaranareo de fokisanareo an'io malagasy mahay mamboly tompoko ny malagasy ameo azy fotsiny tany ameo azy ny outil de production fitaovana ilainy de hitanao fainy io de aza atao ohatran'io mihitsy ny fitondrana amin'ny firenena rehefa tsy hainao re tompoko de mila tsaratsara mametra-pialana ary tena conseil ohatra ny nataoko tamin'ny madame Rina Rakotomanga conseil d'amio ary nafa mifankalady zay aza mijanojana any an-dapandapa any ianao fa mety vosariniko saniny ianao teny aminao koa zao maromaro ny teniniko tamin'izany anisan'izany namako ane le be anareo amin'ny communication serasera io namako akaiky teny nanoratra tamiko hoe lalatina aza manao an'io fa mamenatra tandremo feziny dolo rehetrarehetra zao io ny lazaiko anao fa na zany ary nge mbola plan zany ho ay fezina ny communication tsy maintsy mandalo any amin'ny reportage sy ny investigation rehetrarehetra azahoana manao coup d'état ane reny fezina ny mody atao hoe asiana mpiandro amin'ny ravalomanana na savaina izy eny an-dalana diza ny accusenao rehefa avy eo filo ravalomanana indray ny accusenao izy anefa tsy eo tsony potehanao dolo ny fananana izy esa tsy eo le filo ravalomanana mihitsy zany tsy tianao hoe sa le malagasy mihitsy ny tsy tianao azo asa tsy eo fa potena le triplé zao tokony asa firy very potika very de adoranao dolo rehetrarehetra io reny nefany raha mba mahatsapa fotsiny tsika malagasy nilaza taminao te hoe mitovy eny eny eo zala rehetrarehetra ny tompotompony anindreo compagnie pétrolière satria izy nitantana azy ao na jirama io na ny jovena na izy menakavy reo betsaka izy reo no milalao an'io zavatra io de nilazaiko anao hoe ny produit malagasy nge tsisy mahatsy miditra amin'ireny nefa izy eto Madagasikara reny ko amiko c'est des cons le mot est très très fort mais c'est des pires cochons du monde tena tsy mety zany ataon'izany aty amin'ny tanin'olona ianao manjakazaka de netan'olona tsy avelanao amidy eo nefa ianao inona ary zany de voakany amin'ny fort basiny sisy tena anisan'le dragon manan-karena indrindra ty Afrika nefa eto izy mangoro-karena nefa ny arena amin'ny malagasy ny nalefany any tokony mbola isan-kety ange reny bien sûr maninona ny vela fotsiny am'izao fantatra ange hoe izy amin'ny malagasy vitsy ny tena tera tamin'ny malagasy ao fa ny anaovandrara azy io ny mpanjanako io nge de hoe zay nge madio ny sainanay madio ny fonay toko teratany malagasy daholo ny tondra tao fa izy le teratany napetraka ao tao eny ary Andriamato James Ratsima mandroso de mandroso ny fotoanantsika mbola ho avy koa ny solombavamboaka atsika mbola iverinio rina rehefa aveo ngamba rehefa miaina zany fanazavanao zany tena ary zany moa kosta hitan'ny olona hoe tena potika simba tena tsy tatsony zay lazana an'le firenena fa mijoro moa zany ny fanoherana anisan'izany ray anisan'ny mpilengeza be ao anatin'izay mpanohatra zay ianao angambana ozy hoe mbola mba misy oxygène kely kosa ve ho an'le toe-karena sy le vahoaka mety ho hitan'ny professeur
ny tena marina ny potenany le toekareny nanaovana an'ireny amena-pahasalamana reny ka bizina ozy ianao bizina samby zareo mpangalatra tao ihany mba zahony tazona ny manao marché de gré à gré mba lazao izy nefa avy eo raha sendra misy anankiray mba mahazo raha nenao ihany ny teny teo na sakafo tany Paris raha tsy nalohany nefa diaspora olona vatiny tomin'izany olona vatiny eny akamarony reny de le karaman'le any lazainao teo hoe tsy nalohany akory nefa sakafo no haniny nanadionitranony vono atompoko inona fiantso an'izany olona zany ozana hoe mba mety hiratra ihany ve le toekarena baziny toekarena de ny entreprise kely malagasy ny PMI sy ny PME malagasy reo no tompon'ny Madagasikara reo aloha ampina mafy de mafy dia ny tourisme potika io nefa efa niteny teo efa tokony hiomana na ndray raha mbola tsy nahenao hoe misy plan B nomanina quelque part de zao de efa miteny fa raha sanatry tonga tokoa ny tokoa ka iverina indray ny variant firy manaraka eo de ahoana ny ataotsika de aza ilika am'izany tsony ny raharaha fa mazava ny teniko faniry raha mbola tsy tara loatra andre matofoloha teneniko hoe findroa ianao androany ihany ny teny an'izay aza mikonikonina zava-dratsy tsony be ny ratsy efa vitanao miela eo amin'ny fitondrana tsaratsara no mibebaka amin'Andriamanitra tsaratsara ny fona amin'ny vahoaka malagasy amin'ny lozana teraka ao eto amin'ny firenena fa tsy andeha mamono hafa isaky ny toerana kely rehetrarehetra zao efa fantatra nge ny zavatra ho ataonao tsisy amidinao amin'izany tsony eto tsy misy hoa na iodinaiza ianao na iodinaiza na ny zazakely aza na ny any amin'ny atao hoe classe primaire sy ny sisy reny ary efa mifosanao ny ataon'ny ankizy mihiranao izy de me zazakely de zany ve de mbola tsy takatry ny sainareo menakavy eo ihany hoe ajanony am'izay re zany ajanony fa potika amin'ny firenena raha mbola misy fo kely mitepo ao anatinareo an'ity tanyrazany ity aza atao ohatra ny Madagasikara eny zava-dehibe zay fa iveriko angamba ny professeur James Ratsima ihany mba manana teny ihany ianao zany mba sady raisena voaka malagasy zany maray aman-dreny lehibe anao satria tsy fantako hoe rovinandray professeur James Ratsima no tonga eto amin'ny miara-manonja misy konga malagasy izay mpiray tandrazana antsika miasa mafy any ivelany ihany mampafantatra ny zava-misy sy ny marary amin'ny Madagasikara tena miteny izy ireo reo diaspora reo de everiko hoe afaka mba misady raisena am'ireny professeur zany sady amarantsika marina zany ny malagasy rehetra nge tia tandrazany ny akamaroany ny malagasy afa tsy le napetraky ny colon teo ny olana ny diaspora malagasy iferahantsika fa mitsiketsika mafy izy ireo ary te hanavitra ny firenena ny eto toerana tena tahoran'ny olona eto ny mbola tsy mampidina azy an-dalambe de reny basy tafondro reny reny arme de guerre reny vo mihetsika kely ianao de reny ny zavatra nyseho reny teny amin'ny teny anala kely reny akanjo menamenanao iny de efa nisamborana anao baditra kely tsisy dikany iny de efa nisamborana anao zao nefany efa rifotra fafa efa mitsoka ny risom-panafahana amin'ny Madagasikara zao no lazaiko faniry na iodiko vy na iodiko vanan'ireo Madagasikara tsy maintsy ho afaka tsisy andeva eto amin'ny taniny zany ny firenena mandra-pahafatiny ary ifoa tsika ao anatin'ny continent afrikanina efa mifoa ny afrikanina tsy azo niza valozana tsony io tsy azonao fitapitahana tsony ny vahoaka efa matsiaro tena ny vahoaka ozy ianao ary efa samy teny
de mbola miteny koa eto tsy azo le ferina ntsony zao revoaka malagasy taranakitsika rehetrarehetra zanatsika rehetrarehetra no hitondra ny trosa nataon'ireo mibaby ny trosa andevozin'ireo trosa ny zao nataon'ireo zao trosa ny nataon'ireo zao izy mbola lazaika anao fa ny lalana lehan'ireo de anao akora amin'ny pétrolier indray izy de lazay fa trosa indray io maverika farany miangavanareo parlement anao enquête parlementaire lalàna marina ny tena vidy misy olo keo sy anentsika zay olona manao sangaratsy amin'ny firenena malagasy eto tena tenyky farany de tsotra tsy azo le ferina tsony zao zavatra am'seo zao tsy azo le ferina fa isika menakavy no potika firenena no potika ka raha mbola azo atao tompoko teny amin'ny vahoaka malagasy eto tanindrazana aloha aza matahotra an'ireo tsony ho anareo folo alin-da aza matahotra an'ireo tsony mijoro ianareo hoaro ny vozina araky ny teninareo dia efa fantatra fa maro nareo ny joro ary tsoroko eto fa maro nareo nefa miantso misy zavatra nampimiata taraiko kely fotsiny ty faniry tonga naka tandro zareo de lepotandro filaminana tonga tao de io izy hoe tsy manan-kery tsy manam-pahefana zay tady nikasikasika anao professeur nefa isambotra any alehany any raha sanatry misy dona eo izy ka ianao mikitikitihana zay anampy anao dikan'izany efa vaky ny tafika efa misy tsy manaiky an'ireo tsony ny sambosamborana tafika io ne misy antony teneniko ianao to hatramin'ny desambra sisa ny voalohan'ireo ny karaman'ireo de hitatsika ny toyany zany efa mieritreritra fa raha ijorotsika vahoaka malagasy tsy tonga any amin'ny 2021 kory io ary tsy tonga any amin'izany 2023 mihitsy zany io foanana ny senia foanana ny HCC mandamina ny fiainatsikatsika tsy hidiran'izaniza takitsika ny tanindrazantsika ho feny aleo tena tanteraka zay vo afaka mitenitsika hoe vahoaka afaka amin'ny malagasy miainao amin'ny firenena afaka eny ary de akasitrahantsika ny ray aman-dreny lehibe Jemsara Tsima zay ny vahiny teto amin'ny fandarantsika miara-manonja tamin'ity maraina ny alarobia fa 17 ny volana oktobra ty afatra mafonja de mafonja ny entiny tamintsika teo ary fanazava-kevitra mafonja de mafonja izy moa de milaza mandrakariva hoe ny ao am-poko ny lazaiko ary ny marina zay tokony fantatry ny vahoaka malagasy tokony anafana ny vahoaka malagasy everitsika fa dia ovoray tsika vahoaka ivoray atsika tokony andraikitra samy hafa izany fanazavana nentiny ray aman-drenitsika izany ary mato ray aman-dreny professeur fotsivolo tahakan'ireny mbola mijoro miteny manavitra manao zay tena ahafahana amerina ny tanindrazana ao anatin'izany fiandrianana zany zany hoe tena fahaleovateny zany de veritsika fa tena misy Madagasikara misy malagasy tsy maintsy ho avotany eto ka izany rehetrarehetra zany no ankairezina ho antsika voaka malagasy amin'ny afatra lehibe zay nentin'ny professeur teo fa misy afatra ihany koa ho anareo mpitondra fanjakana misy afatra ho anareo mpitondra fanjakana mikasika ny zavatra zay ataonareo amin'ny fampahoriana sy fampijaliana ty vahoaka malagasy ty ka samy nandray ny tandrifony tao anatin'izay de samy mitsakotsako tao anatin'izay fa iveritsika ry narabe mananjara fa malagasy dia tsy bado akoriny tsy jamba akoriny ary mahay misaina mahay mandinika ary mahay mamantatra ny tokony ho ataony rapitso ravaka pitso eny ary mitoy ihany ny fandarana miara-manonja mengeto amin'ny MBS sy ny radio mada mbola ho tsara itsika menakavy ao anatiny zany fandarana miara-manonja izany isaintokely faniry razafy manatany satria miaraka amin'ny eto indray afaka minitra vitsymonja ny député fetra izay voavita amin'ny alalany tiko Madagasikara teny amin'ny boriboritany fahadimy fa mialohan'ny tena idirana eto
dia hitondra famakafakana kely isika le izy koa moa tato-baovao ihany koa satria tsy tokony modina tsy hita ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety maneran-tany mihitsy ary la izy a dia mampieritreritra ny toe-javatra satria miantefany amin'ny olom-pirenena miantefany amin'ny mpitondra fanjakana amina firenena anankiray ina moa zany tianao tenenina amin'izany fa tamin'ity volana oktobra ity mbola tsy ela akory zay dia tamin'ny 7 oktobra 2024 dia nivoaka ny anaran'ny olona izay nahazo ny antsoina hoe prix Nobel de la paix taona 2024 ny prix Nobel tompoko dia anisany fankasitrahana avo lenta indrindra eto ambonin'ny tany tamin'ity 2024 dia mpanao gazety anankiroa no nahazo an'izy io tsy hoe memena fahatany tsy misy resaka kolokolo iny aminy hoe ianona no menan'ity na ianona no menan'ity fa vokatry ny zava-misy marina izay amseho no mahatonga ny any Norvezy anolotra zany prix Nobel de la paix izany mpanao gazety anankiroa no nitolorana an'izany dia tsy iza moa fa i Dimitri Muratov teratany Rosiana izy miasa amin'ny gazety Novaya Gazeta dia ny faharoa dia Madame Maria Ressa teratany Filipiana izy 25 taona miasa amin'ny site web Filipiana mpanao gazety maromaro no tarihany ary miara-miasa amin'ny teny anglisy ny vaovao avokany na i Dimitri Muratov teratany Rosiana na i Maria Ressa teratany Filipiana dia tsy anisan'ny mpanao gazety izay mipasoka fitondrana any amin'ny fireneny fa mpanao gazety kosa manao ny antsoina hoe investigation mpanao gazety maneho ny tena marina any amin'ny fireneny ny antony nanomezana azy ireo zany ny prix Nobel de la paix dia no ny fikelezanaina aloha zany mba anjakany ny fahalalahana amin'ny teny na eo aza ny tsindry amin'ny endriny maro na eo aza ny sivana na eo aza ny hoe fantofantokafana misy avoan-danitra ny fanelezana lainga etseroa dia miezaka zany ireto mpanao gazety anankiroa ireto ny amin'ny tena hoe fijoroana amin'ny marina sy ny fanaovana ny tena asa fanaovan-gazety ny fehezanteny moa nambara tamin'izany fotoana izay nanolorana n'izy menada ireto ny prix Nobel de la paix dia ny hoe leur combat courageux pour la liberté d'expression menacée par la répression, la censure, la propagande et la désinformation. Ny teny zany ny filohan'ny comité Nobel norvégiane Berit Reiss Andersen fa izy menada ireo dia solo tena ihany an'ireo mpanao gazety maro maneran-tany miady mafy ampanjakana ny demokrasia sy ny fahalalahana iteny sy aneo hevitra manoloana ny antsozay isan-karazany maneran-tany dia misy ny antsozay eo amin'ny sehatry ny fanaovan-gazety ka dia izy menada reto dia natao hoe solo tena ihany araka ny nambaran'ny mpikirakira ny prix Nobel de la paix izany ny filazany azy moa dia hoe les deux lauréats aussi sont les représentants de tous les journalistes qui défendent cet idéal dans un monde où la démocratie et la liberté de la presse sont confrontées à des conditions de plus en plus défavorables. Zay ilay fehezanteny nataon'ireo mpitsara izany tamin'ny resaka hoe prix Nobel de la paix. Raha resaka momban'ny Madame Maria Ressa manokana isika izany le teratany Filipiana dia ao anatin'ny antsonina hoe plateforme numérique de journalisme d'investigation izy nanao fanadihadinan-gazety momba ny trafika avolenta ka tafiditra ao anatin'izany ny rongony tany Filipina zany ary navoatontonina ny mpitondra fanjakana tany Filipina tarihan'ny filoha tany an-toerana Rodrigo. Zay zany lay atao hoe ezaka an-gazety nataony Maria Ressa dia mazava loatra fa lasa fahavalon'ny fitondrana tany Filipina i Maria Ressa izany. Ennemi public du pouvoir philippin zay no filazan'ny tany Norvezy azy. I Dimitri Muratov indray ilay teratany Rosiana izay nahazo ny prix Nobel de la paix ihany koa
dia namotsipotsitra ny kolikoly any Rosia, ny herisetra ataon'ny pôlisy any Rosia, ny fisamboran'olona tsy amin'antony any Rosia, ny fangalaram-bato tamin'ny fifidianana tany Rosia. Izany rehetrarehetra any dia nopotsipotsiriny Dimitri Muratov ka anisany nazahoany ny prix Nobel de la paix 2024 tomboky lahy sy tomboky vavy. Enina tamin'ireo mpanao gazety namany Dimitri Muratov zany no maty ary anisan'izany i Anna Politkovskaya. Zay zany nilay toe-javatra niseho tamin'ity oktobra ty zany dia anjarantsika no mieritreritra sy mankasaina hoe ny prix Nobel de la paix zany matoa tamin'ity taona 2024 ty nomena mpanao gazety, mpanao investigation, mpilaza ny marina de tsy tongatonga ho azy zany tompoko. Tsy tongatonga ho azy zany fa ny eran-tany de mametraka mazava hoe zava-dehibe ary tsy azo ialana ny asan'ny fanaovan-gazety. Karaha zany raha hoe raisina ny eto Madagasikara misy mpanao gazety vahiny tonga eto anao fanadiadina sy ny sisa de avy ny mpitondra iteny hoe tsy maintsy mandalo aty aminay aloha, tsy maintsy manao an'izao aloha, tsy maintsy arahanareo mankarisy mankatsia, de inona ny dikan'izany? Ahoana ny voan'ny tena hoe marina ao anatin'izay fiainana firenena anankiray izay. Ka ny prix Nobel de la paix tamin'ity 2024 ty de nomena mpanao gazety anankiroa. Mpanao gazety tsy mpipasoka fitondrana, mpanao gazety tsy hoe manao ny hoe fanamboamboarana vaovao sy ny sisa fa mpanao gazety niady mafy ny amin'izany hoe filazana ny marina izany tao amin'ny fireneny. De gagisika hoe ahoana moa nafantarany prix Nobel de la paix ny zava-misy any Rosia, ny zava-misy any Filipina, fantatr' zao tontolo zao tompoko, ny zava-misy amina firenena tsirairay ary tafiditra ao anatiny i Madagasikara. Manoloana an'izay hoe sehatry ny fanaovan-gazety izay. Ny amidinantsika azy ary satria efa voninao ny député fetra izay hitondra fanadiadiana eto dia zao ny tenin'ny Ramatoa Maria Muratov, Maria Ressa, ary anisany nanamafy ihany koa zany inga Dimitri Muratov. Maria Ressa zany lay filipiana de Dimitri Muratov lay rosiana, izy menadareo lay nahazo ny prix Nobel de la paix tamin'ity 2024 ty. Izao no niteneniny hoe un monde sans fait, FAITS, signifie un monde sans vérité et sans confiance. Zany hoe rehefa tontolo anankiray, fiarahamonina anankiray, firenena anankiray no tsy misy filazana ny zava-misy dia midika zany fa fiarahamonina tsy misy fahamarinana, fiarahamonina tsy misy fahatokisana. Izay le izy. Zany hoe rehefa tsy misy zany ny asa fanaovan-gazety, rehefa tsy misy mpanao gazety milaza marina, rehefa tsy misy mpanao gazety milaza ny fe, ny zava-misy any anivon'ny fiarahamonina, de dikan'izany tsy fantatra ny marina, dikan'izany tsy misy ny fampitokisana ao anatina fiarahamonina anankiray. Mampieritreritra ny toe-javatra tahaka an'izany fa raha ny zava-misy zany da ny Rosia sy ny tany Filipina dia niezaka ny fitondrana tany amin'ireo firenena anankiroa ireo, niezaka ny fe ny tontolon'ny fanaovan-gazety, kanefa ny prix Nobel de la paix tompoko dia tsy mandeha amin'izay mihitsy fa ny olona izay miezaka mamoaka ny marina sy milaza marina izay no mendrika azo ny antsoina hoe prix Nobel de la paix zany. Tsy zarazaray na ohatra mizara mofo akory na hoe mizarazaray ny etsy sery fa misy antony lehibe nao zany zay vao azo ny antsoina hoe prix Nobel de la paix izany. Tsara mbo fantatsika malagasy ny toe-javatra tahaka an'izany fa tsy hovariana fotsiny eto isika, ary anjarantsika zany no mampita hoe manahoana ny tontolo ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, manahoana ny tontolo ny aina manjery ny mpanjakana zay tokony hoe ainao manjerim-bahoaka amin'izao fotoana izao, inona ny zava-misy, ny rivotry iainana ao anatin'izany rehetrarehetra zany, fa ny zava-misy aloha zany eo amin'ny tontolo eran-tany de mazava fa ny filazana marina
izay no tena zava-dehibe ka ny prix Nobel de la paix tompoko izay ny norvégianina moa zany ny tena atodoan'io de tsy nataotao foany reny fa misy dikany tanteraka mihitsy eo amin'ny fiainan'ny zao tontolo zao amin'ny akapobeny mihitsy raha zao mijery zany zao tsika hoe any amin'ny firenenay zany tena hoe ambany kolikoly any amin'ny firenenay zany no atao hoe ambony ny farim-pianam-ponina dia any amin'ny reny firenena nordika ireny Norvezy io tafiditra ao anatiny tahaka an'izany ihany koa ny any Suède ny any Danemarka iny ny any Finlande dia tena hoe ambany endry zareo ny kolikoly ny farim-pianan'ny olona ambony de ambony satria izy tena mandala tsara mihitsy ny fitsipika aloha ny discipline ny lalam-panorenana raha miresaka hoe firenena tena ajainy amin'ny atsipriany ary miezaka tsy misy aloha ny tena hoe fanaperana eto ambonin'ny tany fa any amin'ny paradisa any amin'ny atao hoe toerana tsara lavitra izay no manin'Andriamanitra ny misy ny fanaperana fa raha eto ambonin'ny tany aloha dia mbola samy olombelona milolanitra tsy maintsy olena isika mandiha tany ka tsy maintsy osolafaka fa ny miezaka ny any amin'ny tsaratsara kokoa sy ny mety no azo atao zany amma olombelona ka ireo firenena izay any amin'ny tapany avaratry ny planeta tany-dreo dia matoa izy ambony ny farim-piainany vahoaka ao aminy tsy tongatonga ho azy zay fa misy antony eo ary ny asa fanaovan-gazety any amin'ireny fireneny reny dia malalaka manaja ny demokrasia le malalaka koa aloha tsy hoe malalaka de nde hoe anao zay saipatany eo anao ganagana misasaloha fa misy etika sy deontolojia ihany koa ao anatin'izay rehetrarehetra izay ka rehefa samy hoe mandray ny andraikiny ny sokajy isa-sokajiny de tokony andeha ilay raharaha fa raha voaty amin'ny asa fanaovan-gazety no misy an'izao idiran'ny olona zay tsy tokony idirana fahefana zay tsy tokony hiditra amin'izany tontolon'ny asa fanaovan-gazety zany dia tsy mandeha mihitsy ilay raharaha ary zao no tsy tokony adinoantsika ny mpanao gazety eny de vahoaka ny mpanao gazety de olo-pirenena toy ny olo-pirenena rehetra miaina ao anatina firenena iray izy raha mahantra ny firenena dia tsy afaka miala amin'izany ny mpanao gazety fa mahantra ihany koa raha ohatra ka metsara ny farim-piainan'ny vahoaka ao anatina firenena anankiray dia miaina ao anatin'izay ihany koa ilay mpanao gazety zany ao anatin'izay resaka izay ka izay momba niny hoe prix Nobel de la paix taona 2024 iny matoa mpanao gazety izay miady amin'ny tsirariny eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety no nahazo ny prix Nobel de la paix taona 2024 de misy dikan'izany mpanao gazety tena tsy nikely soroka mihitsy tamin'izany hoe fanehoana ny marina sy ny filazana marina ho an'ny vahoaka zany no nahazo ny prix Nobel de la paix fa tsy mpanao gazety mpipasipasoka fa tsy mpanao gazety mpikaramanady fa tsy mpanao gazety mercenaire na régime anakiraika hoe nde anao zao tsy izany no nahazo ny prix Nobel de la paix fa i Dimitri Muratov teratany Rosiana sy Ramato Maria Ressa teratany Filipiana 75 taona izay no hoe la tompo plasy tompo vavy fa efa mandeha de mandeha ny fotoanantsika hiditra eto ifanirina zafimanantany miaraka amin'ny député fetra hoy isika zay solomavamboaka vofita amin'ny alalany tiako Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahadimy hitondra famelabelara-kevitra indray izy ireo ao anatin'izay rehetrarehetra izay avy hatrany dia omena ny fanirina zafimanantany ny fanoizana ny miara-manonja indray zany miangeto amin'ny MBS radio sy ny radio Mada Ndawary tena isaorany rina nitondra niny lafimbabao sy fanadidina mikasika indrindra an'izay prix Nobel de la paix izay satria dia mpanao gazety hoy Rina Rabe Mananjara ary avy any Rosia sy Philippines izy teo Rina no nandrombaka izany ary tsy moramora mahazo an'izany prix Nobel zany raha ny tantaran'izany manko de tena miankina amin'ny zavatra natao amatonany maro sy ilay zavatra niteraka tena hoe vokatra lehibe teo anevon'ny fiarahamonina sy ny firenena ary nampisokatra
ny sainy zao tontolo zao zay no mérité ao anatin'izany prix Nobel zany. Nobel moa fantatsika zany fa anaran'olona izy io dia niezaka rehetra nataony no nahatonga an'izay hoe prix Nobel zay zany dia fatao izy eo ka izany fanazavana no entin'ny rina teo zany de hoe rehefa omenao asiny ny asa fanaovan-gazety, rehefa omenao asiny fahafahana sy ny fahalalahana dia tsy hoe ito karena rery tsy hoe eve karery tahaka ny tany Sénégal Desmond Tutu na tsy hoe Aung San Suu Kyi lay mpiaro ny zon'olombelona tany Birmanie na salam'zany ihany no mahazo amina prix Nobel na filoham-pirenena na salam'zany fa miendrika ho anam-panao gazety koa zany no niezaka nataona tao anatina fanadihadiana lalina atao anatin'ireo asa nataona nandritra ny fotoana maro dia iny hitatsika iny zany ka eto amintsika moa zany dia miatery miasa fanaovan-gazety sy ny fahalalahana sy ny fahafahana eto Madagasikara nefa efa aky zany nanomboka tany amin'ny taona 770 tany de izao no fahampitehany zany lafin-javatra rehetra izany efa nitondrantsika fanazavana maro be zany fa am'tean'ito io zany ataontsika fotsiny hoe manampy ny zavatra nyresahana Rabe Mananjara teo fa iverina am'izay ny tena koa ao anatin'ny tapany fahatelo tapany voalohany araka amin'ny professeur James Ratsima teo tapany faharoa nitondrany rina fanazavana amin'ny asa fanaovan-gazety sy zany hoe prix Nobel sy hoe rehefa omena asiny zany indrindra amina resaka investigation dia tena mampaniratra ny sainy zao tontolo zao ary tonga amin'ny sehatra ambony be. Tapany fahatelotsika efa eto député Fetra Rahalamizafombololo Razafy tsy mialina efa haiko tsara mihitsy manonona le anana somary lavalava le izy député Fetra zay voafidy tetsy amin'ny boribory tamin'ny fahadimy arabaina tonga somatsara eto ndray député. Miaraba faniry miaraba namana teknisianina ao ambadika rehetra ao namana rina dia manao kopakopa tanana ihany koa voalohany indrindra niboako ny fandraisana anjara fitenenako sy ny fandraisana anjara eto amin'ny miara-manonja nanafatra mihitsy le namana sy ny mpanaraka atsika any amin'ny faritra Lakamisy Feno Rivo iny sy ny votovorona ka dia kopakopa tanana na mahafinaritra no atolotra atsika ary ny fankasitrahana amin'ny fanarahana tsy tapaka ny fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS. Toraka zany ihany koa ny any ivelany rehetra any indrindra ny ivelan'ny Madagasikara moa zany manaraka atsika amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy sy ny rehetra dia kopakopa tanana ho atsika rehetra ary mampahery atsika rehetra mampirisika atsika anaraka tsy tapaka izao fandarana zao fa eto no andrenesatsika na ny tsikery io na ny sosikevitra na ny tena filazana ny zava-misy toy ny nataony professeur James Ratsima teo izay ankasitrahana manokana ary de raina manokana satria tsy very maina ny atao hoe ny olona nandany fotoana tamin'ny fianarana tsy raha raka tany ny ezaka nataony tamin'izany hoe nandany fotoana taona maro amapolo taona ny maro ny anarana zany ka lesony zany azotsika raisina ampitaitsika any amin'ny taranaka faramandimbo hafa ihany ny nianatra ary eo ny nianatra fa hafa ihany sady nianatra no manana fahalalana sy fahendrena fa tsy toy ny sasany zay nyresahany te hoe sanatria miraitsy kombakomba ambotrina ny piraitany razana zay nytetsatetsatsiaritra anankiray aloha fa ny faharoa ihany koa de ho sarotsarotra ny andimby taoriny reny fandalovan'ny professeur James Ratsima teto satria de tena hoe lazainy mivantana zavatra tsy mety ary faka lesona reny fakana lesony reny indrindra ho an'ny mpitondra na ho an'ny tianivon'ny fanoherana hoe inona moa ny fihetsika tokony ananana nytoetra tokony ananana resaka amin'ny fahamarinana fahaiza manao rehefa hitondra firenena izany ka dia malala satroka tena kasitrahany ianao professeur tsy aritra mihitsy zay za tsy maintsy ho resahako zay ka dia zay no fampidirana namana faniry hitovizantsika mihitsy zay zavatra mety tiana ho resahany eto nefa mety tsy ho atao lava fa misy apahany resaka isika momba ny resaka sécurité routière na makasika ny fifamoivozana satria tato ato dia maromaro mihitsy ny piraitany razana ny mpandeha namony ainy no nyloza mpifamoivozana izay amin'ny akapobeny noho ny tsy fitandreman'ny mpamidy na tsy fahatomombanana raha teknika avy amin'ny fiara ao anatin' zany ihany koa resaka kely ihany koa itsika makasika ny fitantanam-bola amin'ny akapobeny mahatonga an'izao grevy lava reny hitatsika io petsaka amin'ny fampanantenana hoe ho alaminy tia nefa to miaratsy mitsapa dia miaratsy
ny fiainana kapobeny mihitsy amin'ny fiainan'ny malagasy ary mampametra-panontaniana hoe ahoana ny mbola mampijoro ny vahoaka malagasy a manoloana n'izao fahantrana lalina izao ary mbola hiakatra zany atsoaty tsy maniry ozy ho avy ny resaka saison de pluie moa na ny vaninandrony fotoam-pavaratra mbola miandry atsika dao zany rehetra zany manoloana atsika eo mbola betsaka ihany koa ny orana oatrehana tsy sanatria maniry loza hoe fisokafan'ny frontiera zay mety atao hoe mba mpivahany olana amin'ny ampahan'ireo olona mpisehatra rehetra nivon'ny fizahantany fa inona koa mety ho lafiratsiny a amin'ny resaka fidirana zany hoe variant nafafiry endrika vaovaoana fitrangana coronavirus zany koa resantsika kely ety any keo manodidina an'izay amin'ny akapobeny a nataoko hoe ifanaovantsika amin'ny raha lahy ping-pong eto a aneo itondrantsika fa aneho-kevitra de iverenako am'izay mahakasika ny sécurité routière satria zay anisany ataoko hoe loha-hevitra lehibe a izay itondrako famelabelarana eto ho an'ny androany raha asa fampatsiahivana ho an'izay efa mahalala ary fampafantarana ho an'izay mbola tsy mahalala ny décret na didi-panjakana ny raisy na laharana fa 770 tamin'ny 724 tamin'ny fitondrana teteza mity zany prime ministre tamin'izany fotoana dia Andriamatoa Belgique ministre ny transport tamin'izany sy na fitaterana dia Andriamatoa Ramanatsoa Ra Marcel ny secrétaire mpanjakana gendarmerie pirenena raha tsy de général Randrenazary angambany izay a ary ny anina mialatsina fa tsy tsaroka izy no ministre tafiditra tao moa ministre ny transport voaresako ny sécurité publique zay koa zany général Arsène raha izy moa non fa ialako tsiny fa tsy tsaroko de nisy ny voaka navoaka zany didi-panjakana izany araka ny teneniko ny laharany teo fa voaresako teo fa tsy iverenako tsony dia mamaritra sy mametraka ny fepetra afahana manatanteraka na miasa ho mpamily ho mpamily mpanampy ary receveur zany hoe chauffeur aide chauffeur ary receveur misy fepetra maro misy article maromaro ao izay a mametraka an'izany a asana mitatitra fitateran'olona izany mba iarovana ny ain'ny mpaveha sy ny fananany moa mazava ho azy ny fananany tompona fiara sy ny rehetrarehetra aiza ho aizy zany lalàna zany aiza ho aiza ny fampiarana an'izany lalàna zany am'izao tsika miteny zao araka ny teniko tany am-boalohany nanokatra an'izao fandaharana fandraisana anjarako zao dia hoe maro ny ainana foy tato anatiny ataoko hoe herinandro vitsivitsy zay a indrindra amin'ny lalam-pirenena na lalana communaly na lalana inona na eto andreny vohatra ara noho izay le hoe baranahany a eo amin'ny fitaterana baranahany a eo amin'ny fandraisana andraikitra asa misy antony maro tsy sanatria manilika rerany ampitandro filaminana fantatra ny tsy fahampiana mety fantatra ny tsy fisy tsy fahampiany tetibola na ny vola tetibola natokana ho an'izany hoe misy ny ato amin'ny resaka sécurité routière tokony zao ny fanamarinana eny an-dalana fa ny zavatra hita mantsy dia ialana tsiny aminareo manao police de la route a fa ohatra ny sanatria voalohany indrindra ny zavatra hita de atao angalana régime kely angalana asa noho ny fahasairanana ve sanatria angalana vola fa tsy mijery an'izany hoe manao ahoana ny resaka fahasolan'ny pneu manao ahoana misy essuie-glace mandeha ve zany fiara zany mirehitra daholo ve ny resaka feu de stop mandeha ve ny clignotant mandeha ve ny code sy ny fara manao ahoana ny resaka madindika zay taza maso toy ny ataony any amin'ny firenena efa mandroso zay sarotiny am'izany ialana tsiny aminareo mpitandro filaminana fa zay ny zavatra hita eny am'ireny lalam-pirenena ireny anankiray zay fa ny faharoa dia ny tena loza dia ny baranahany miaina hiainana ao anatiny zany hoe tontolo ny fitaterana izany tena hoe baranahany tanteraka ary ny tena lozany eo ny baranahany ataonareo fa ny ain'olona lalaovinareo anatiny zany ny olona mamoy avana mamoy zanaka mamoy raitapo mamoy fianakaviana mamoy namana noho ny adalàna mpitondra noho ny adalàna izay tokony hoentitra indrindra mihitsy ny zavatra toy ireny a tokony tonga de fisitomana permis ary tokony tonga de famonon'olona no andraisana azy satria efa nitaingina indray mandeha veriko eto indray mandeha nandeha taxi borosy indray mandeha nakany mahajanga telo taona lasa izay fa fahasahina tsy roa matano any nataony le mpamidy fa milahatra ohatra zao izy ao anatin'ny maizina de izay zany dépasse normal izy fa tsy mirehatra ny farany fa nipihany a de dépasseny le namany de milahatra manao an'izao izy mirahala
de meme sady miresaka tsy fantatrao zay nifohany sy ny sotrony tany fa toatrany tsy nifokany iny izy tsy nisotraninna fa nitao a-tsainy mihitsy ny misy zavatra tsy milamina hoe kilalao le andraisana an'le zavatra analany andro mandritry n'le trajet mety ady mivalo adiny folo tam'izany fotoana de niteny tam'le chauffeur ovonondranganga zay zany miverendrangah miserabaty raha ty amin'ny côté akavanana ilany akavanana narana ny anton'zany ozy izy dia piako ny jiriko satria am'zay hitako le tobila rehefa tamy avy any tsy misy dika ny tena zany ny toetsain'ny mpamily eto amitsika de azagagy itsika raha tonga reny zavatra eny kizay no antonitondrako an'ty resaka hoe sécurité routière eto androany ity jerendre mandeha ry mpitondra fanjakana jerendre mandeha de ampiaro raha misy ny tokony ho ahitsy ao anatin'zany misy article am resaka ny hoe isaky ny 5 taona de karazany misy hoe misy recyclage atao za mahita hoe ela loatra zany fa raha ny tokony izy tokony isanenymbolana isa taona raha ohatra ka ela indrindra de iverenana am-piofanana misy ny toera-piofanana izay ianareo ministera no mahita azy hoe iza nomenareo fankatoavana fa tokony isy zany ary tsy maintsy ataonareo satria tena lalaovin'reto chauffeur izay ao anatin'io article any itakina diplôma tam'izany fotoana za tsy de sarotiny am'lindresaka hoe CEP iny raha nieritreritra manokana fa na fampiofanana tsy tapaka fampafantarana azy ny andraikitra sy ny ain'olona eo ampelantanany no anisany tena tokony apatsaivina indray mandeha andreo chauffeur reo fa manao tao foany reo chauffeur rehetra eo matimaty foana ny vahoaka malagasy matimaty foana ny jana-bahoaka inona nefa ny ataondralahy rehefa raikitra le accident ny mitsoka de mody lazaina fa tsy nitazona nisatra de mody lazaina fa jambena ny risiria fa ny fandehanana mafy sy ny tsy fanajana ny fepetra mifeny fifamoivozana ny voalohany indrindra mahatonga n'reny accident reny impiry eny an-dalana eny tena mampiteniteny foana mihitsy na mandeha ty am'y ville ianao antanàn-dehibe na mandeha mandray an'reny lalam-pireneny reny ianao de misy chauffeur tena hoe tsy tonga saina manao tao foana nefa ain'olona hoa no lalaovinao anatiny za tsy hitanisy eto satria atao anatin'ny telefoninaato ny mahakasika an'zany ho iteny anankiray fotsiny amin'ny resaka ny anankiray fotsiny mahakasika ny zay le hoe article ao anatin'io zavatra io ao anatin'ny ty décret 2014-144 ty zay nisy ny avy ny premier ministre Belgique tam'izany fotoana dia ny anisan'ny voaresaka ao anatiny ny hoe io angamba ny resaka zay le hoe recyclage fampatsaivana an'reo foana fa baranahany teto am'ty fireneny ty tsy mbola nisy toy izao raha tsy nanomboka tam'y taona 2021 ekena matony nisy ny lalàna de natao arofanina fitsipika ifehezana ny firenena sy ny fiarahamonina fa nanomboka tam'y 2021 ny zavatra tsapa de satria namparatenaina zavatra be debe le vahoaka hafa ny nandraisan'ny vahoaka mialatsiny am'reo olona tsy de tena nahita fianarana fa ny nandraisany any resaka fanongana-panjakana tam'reny fotoany reny de hoe izao ny atao hoe demokrasia izay mifanohatra am'izay tanteraka mihitsy ny fandrobana tsy raisina demokrasia tsy demokrasia zany ny fanivaivana olona tsy resaka demokrasia ny fanaovana baranahany eny am' resaka fampiasana ny lalam-bahoaka io tsy resaka demokrasia zany tsy zany tsy misy ifandraisany am'zany ny atao hoe demokrasia ary ny fampanantenana pokaty no lazaina fa ny vahoaka no tompo mfahefana de nanao zay tiany atao ny vahoaka atao rina nyreny 2021 reny natany am'y fitaterana io natany am' resaka fiarina io natany am' lafy maro na fitrandrahana ny arena-kibony tany io na ny fanaovana ampimamba ny are-pirenena dia zay ny nandraisan'ny maro isy ary zay ny tena napalahelo mihitsy fa nanimba ny toetsain'ny malagasy ireny fanongana-panjakana ary nandika vilana satria no fanana lalitra no fanana lainga ny vahoaka malagasy de io mbola iainantsika am'izao fotoana zao ny voka-dratsiny zany zavatra rehetra zany satria lasa paka fibaranahany ny malagasy ny akamarony so ihany fa mbola misy mafisiko ny teniko teo hoe so ihany fa nandalo teto ny professeur James Aratsima zay tena hoe ray aman-dreny manana fahendrena manana fahalalana ary tena atao hoe nianatra ka hoe ampianaro le taranaka ampianaro le vahoaka aloha mifampitaiza aloha tsy mampiesona aloha tsy manao ronono atavy zay mety ho vita ihany resahana satria contrat ny fanaovana tamin'ny vahoaka malagasy ka mato miteny an'izay ny tena tsy tsikera be fatany zany namana faniry fa anisany sehatra anankiray tena namon'olona tatoato izany resaka fifamoivozana sy fitaterana vahoaka indrindra am'lalam-pireneny zany satria nivadika ntatsy nanao an'izao ntatsy zay ny mahakasika an'iny resaka sécurité routière iny izay hitodiana am'y tompona andraikitra tandrify azy ny andraisana fepetra faran'zay entitra ho an'reo chauffard moa ny tenena ny teny frantsay azy chauffard
tsy sofera ny atsona anareo fa mpamon'olona ianareo mpamon'olona raha tompona andraikitra ny coopérative tompona andraikitra ny fikambanana tompona andraikitra fa tsy ny fanenjehana versement nanaovanareo sorona ny mpandeha ao anatin'zany zay ny mahakasika an'iny satria tena tezitra mihitsy satria zay aloha resaka fitaterana tanety a resaka sécurité fa raha resaka sécurité député fetra sécurité publique sécurité alimentaire sécurité des investisseurs sécurité judiciaire mbola tsy milamina daholo zany rehetrarehetra zany sombony fotsiny zay nentinao zay ka so de manakambaraan'zay député fetra satria raha ny sécurité alimentaire ange zao tena tsy hita mihitsy hoe io moa efa nytenen'ny professeur James Aratsima teo tena milirotsaka mihitsy ny ranomasy mitantaran'le hoe potika simba le vahoaka malagasy ny investisseur tsy samy mampiasa vola eto Madagasikara satria eo le kolokolo tena miopapana be sy ny rehetrarehetra resaka raha-pitsarana moa zany de afaka manovanoza zay tiany ataony nivon'ny fitsarana raisina ohatra zany le raha tanandrano zay dongin'ny telma am'izao fotoana zao nefa de fasan'olona tanindrazan'ny malagasy ny sécurité publique efa hitantsika io tsy hitakona fenina tsony ka mety manakambara am'izay député fetra resaka sécurité any resantsika amin'ny rahalahy eto zany am'izay marina mihitsy zany namana faniry ary tsaroko ny tenin'ny président Ravalomanana raha manome ny toromarika anay sy manome fampianarana mizara traikefa sy mizara fahalalana taminay sy olombavambahoaka tim herinandro maromaro lasa izay hoe ny sécurité marina de tsy sécurité hoe fandripahalemana ihany le hoe araky ny tenenina lava tatato hoe miaro mivahoaka sy mifanana ny mpitandro filamina marina zany fa manaona sécurité alimentaire ihany ko manahoana ny fisakafoanany azo antoka ve ny mety mbola isakafoanany na idirany sakafo any ambavan'zany malagasy zany raha izao zavatra no mitoy sady efa indray mandeha isan'andro sisa no misakafo ny vahoaka malagasy misy maro am'zany ny miainana zany am'ty fireneny ty betsaka ka ary tato anaty nanomboka mbola sy averenako any ny tenako tena mafisiko nanomboka ny 7 no anisany tena nampitotongana an'zany zay ny resaka sécurité alimentaire fa manaona koa resaka le tsy fandripahalemana amin'ny akapobeny am'zay manahoana tena vaky vava mamaky gazety io maraina io namaky aho maly tsereo anaty gazety anankiray dia mahita hoe any alasora any amiandro vazo eny anjanahary any amorondava any ambanja nandeha ny fitsaram-bahoaka tany ambanja satria inona ny antony tsy misy tsony le zay le hoe fifampitokisana eo am'le fiarahamonina tsy misy le fahatokisana an'le fitsarana sy mampitandro filaminana dia lasa tsy misy le sécurité inona no ataon'ny olona tany atsalova koa vo andro vitsivitsy lasa zay fa navoaka ny olona avy eo amin'ny commissariat le nahihina io nahihina mbola ao zany le atao hoe présomption d'innocence fa tsy andrin'le olona tsony de navoakany de nataony fitsaram-bahoaka de namony ainy le olona nahihina namono asa namono praimonina sa olona ny ray dita aminy ny ara-dita aminy zany ny zava-misy eto am'ty fireneny ty sécurité resaka tsy fandripahalemana io resahako aizy anareo aizany mpitondra zaho tsy manome tsy mahatoky mpitondra tsony le vahoaka ka ao misy endrika tsy fahatokisana mpitondra ao fa misy antony koa matoa tsy mahatoky mpitondra ny vahoaka satria araky ny teniko teo misy antony ao zany rehetrarehetra zany ny fahantrana aloha voalohany indrindra nampanantenaina ronono atavy tsy misy tanteraka fa ny olana ary mbola ny tombo mbola ny ampy indray ny olana mitranga fahaverezana asa ny fahaverezana asa ny mananasa ra tsy ampy herinandro tapabolana dia lany ny karama mbola tsy misy akory ny atao hoe marary sanatria ao atrano mbola tsy miresaka fidira mpianatra tsika nakojakoja mpianatra fa tena hoe ny iatrehana ny andavanandro ny sakafo maraina atoandro sy ny any zay le minimum vital raha tenisy tokony ho tafiditra ao anatiny zany ny fietreretana ny resaka fitsabona tsotsotra hoe paracetamol koa ka de vidy sirop kely toy izao raha resaka misy zavatra mahazo mbola tsy resaka sanatria manana problema na vo za moa de efa vola be tsy toko tsy foroany zany fa ny tena tiako tenenina de hoe inona ary le antony mampatsiafa fa fatatsika rehetra ny zavatra any iny nainga tamin'ny fahantrana ho fahantrana zay mialalina am'izao itenenantsika izao ny asa tsy misy araky nampanantenaina nefa manana ny asa araky ny teniko teo herinandro tapabolana de atapitra ny karama ny trosatsy ana dia miakatra ihany koa ny vidim-piainana satria tsy voafehan'le fitondram-panjakana le fitantanana an'izay le hoe firenena amin'ny akapobeny politika raha toekareny zay inona ny antony reny le manafatra vary manimba ny tsena eto atoerany reny manimba ny asany tatsara reny be de be ny fiatraiky manimba ny indostrie eto atoerany reny fanafarana etany efa nahodina avy any ivelany reny zay araky nyresahana reto ihany misy an'reny le hoe sambo mo nyresahana teo akoatra ny resaka hoe tsy mazava ny fiaviany tsy mazava ny volana andaovana azy
tsy mazava satria tsy nijery lavitra lay mpitondra dia vaolana tipitopy foana no natao vaolana tsy lavitra mihoatry ny orona lohan'orona fa tsy nijery lavidavitra kely tao ambadibadika tao a nafahana hoe inona ny tokony nanampiana ny tatsaha inona ny tokony nanampiana ny mpandraraha de tonga hatramin'izany hoe fanafararetany sia dia tsy hiditra tsy prieny am'izay fa nipahy teo karena teo a mino reny professeur James Aratsimy reny no afaka manazava tsara n'izany zavatra any a mitakatry ny vahoaka satria afaka mampita fahalalana ary olona manana fahendreny reny ary tsapanao amin'ny fanehoan-keviny sanatria anasoaso azy ny naliako eto fa tena manaika professeur fakatahaka ny toy ireny ho anareo mpampianatra na mpampianatra mpikaroka ianareo mpampianatra eny ambaratonga ambony ianareo na mpampianatra eny anivon'ny farabiazana fototra sy ny aty anivon'ny secondaire fakatahaka ny toy ireny ho an'ny mpanao politika ihany koa ho an'ny mpanao indrindra ho atsika solobava-mbahoaka zay tsy voatery a anana faripahalalana sy faripahaizana toy ireny a fa nefa ny fiainana fianarana de tokony a atao lesony reny tsy raisina fotsiny amina hoe tsy miaradia amin'ny filorajoely izy na am'izao fitondrana misy zao fa misy lesona azo raisina raha tena manam-pahendrena ianareo manaraka an'izao indrindra ianareo a any anivon'ny mpanaradia ny fitondrana fakalesona ireny a teny a sy faneho-kevitra nentin'ny professeur James Aratsimy teto reny dia ao anatin'ny resaka sécurité ihany ny resahana teo na manafaniry hoe resaka sécurité alimentaire moa iny tsy de tena spécialiste am'izany ny tena fa hoe ilaina mila manana antoka ny vahoaka hoe de manana ny ao arapany akory ara amin'ny isan'andro amin'ny davanandro reny fa ao ny resaka sécurité aéroportuaire indray ty tiako resahany ty ny zavatra nitranga teny amin'io seranam-piaramanidiny vato tamin'ny andro vitsivitsy lasa izay dia satria moa efa hoe nylazaina fa efisokatra zany misokatra ny sistany sokatra ny sistany de ny zavatra hita aloha tsy folo isanjato mahery a zany tonga teny amin'ny aéroport zany a dia malagasy ny akamarony zany hoe mbola karazana hoe sidina fampodina malagasy zany ny tena tokony hoe ny tenenana ny zavatra io tsisy olana ny amin'iny fa ny tena olana de izao iverina am'le baranahany a baranahany sy ny resaka kitoto sy ny resaka tsy kombakomba ny resaka fanaovana maso be tsy mahita amin'ny zavatra tsy mety ataon'ny namana na ataon'ny mpiara-miasa na ny resaka piray vondrona ohatra raha miariary am'izany izay hoe ny any ambony mantsy ny tena resahana dia ny any ambony a l'exemple vient d'en haut de tokony hoe ny any no mame ohatra fa zao ny zavatra nitranga teny raha tonga ny sidina vany la réunion andro vitsivitsy lasa izay misy le service porteur eny a izay moa miara-miasa amin'ny société ravinala tsy tsaroko ny anaran'le orinasa ataotrany hoe kopy mata angambany izy zany de napresahandreo porteur reo a ilay olona voavinidina ny fiaramanidina hoe porteur zay mpanosiketa le mpanosika entana moa zany reny mpanosika entana mpanosika amin'ny valizy a miaraka am'le chariot iny de nyresahndra reo a mirahalazy nyresahany a le mpandeha tonga teo amin'ny siaranam-pianamidina mba tsy anao mba tsy hiboky ianao satria nisy fepetra napetraka ny fitondram-panjakana makasika ny asana 4 andro izay la 10 andro dia menareo 100 euro a me 100 euro a fa tonga ianao de lasa inona mijabaka atao moa zany le mpandeha de nandeha mifanadiadina satria efa misy ko ny hôtely zay ny fitondram-panjakana sy asana ny ministera ny fitaterana ihany ve sa ny ministera ny fahasalamana no efa nisafidy an'ireo hôtely a izay a andray a andreo mpandeha izay tokony ho aiboka andro vitsivitsy en quarantaine zany a dia zay vao mahazo mivoaka mahagaga am'le izy dia ohatra nefa nanao mpanodavina vola nge re olona reo tsy fantatro na 25 euro mosa ohatra inona le testa natao de raha ohatra ve négatif le izy tsy tokony efa tonga de azo ody le olona eny asa tsy manina fa ianareo moa mahita an'izay fandaminana zay fa ny tena nahagaga dia mitadiavina ireo mpandeha re satria gaga le hôtely tsy tonga taty aminay a natory taty araky ny tokony ho izy satria efa voafaritra mialoha ny toerana izay atorin'ireo mpandeha avy any ivelan'ireo de gaga le taon'hôtely le mise en quarantaine de tsy tonga ireo a de anisy fanadiadina natao a de hita tamin'ny caméra de surveillance hoe reo le porteur anakiroa no mifampiraraha sy nandray vola angambany zany raha tsy diso a tamin'ireo le mpandeha reo dia zay zany le zavatra nitranga tamin'izay fotoan'zay zay le zany le sariny aloha voalohany indrindra ny tiako tenenina dia sariny le fitiavakely asa no le fahantrana ve sa noho ny fitiavakely sa noho ny ohatra ratsy omeny le mpitondra satria tsy misy dikany nge zany oarina amin'ny vola ahodikodiny sy ny business a ataon'ireo mpitondra amin'ny alalan'ny fanodikodinana ny volam-bahoaka za tsy milaza ianareo rehetra kosa
fa misy apahany maro aminareo a manao an'zany ka de manao koa ny madinika fa ny tena loza atao anatin'izay ane de izao hoe raha malala io iny sarytsika io e eo ny tarafina satria eo namany sistany eo ny farany sistany eo ny doanina eo ny zandary eo ny fahasalamana misavy eo tonga ny vahiny de hoe zao no nataon'le portera tena olonao anatin'izay zavatra y de izao niverina ny asy reo olona reo nandalo teny ampaky ny raharaha nandalo teny am fitsarana ny raharaha de voapirofo araky ny teniko teo fa misy ny tahiry tsary a zay manamarina ny siny zany kolokolo izany fa ny tena mahagaga ao anatin'le izy a de hoe maninona ny mbola niverina ny asa zany olona anakoroa zany efa eo ny saryny madagasikara ny maziny madagasikara no hita eo a vao midina ny vahiny a dia manao an'izao reo service rehetra conventionné rehetra ao misy araky ny teniko teo ao ny ladoany ao ny gendary ao ny police de l'air sy ny frontière ao ny mpitatitretana ao ny ministère ny fahasalamana ao reo manodidina rehetrarehetra mpivarotra sy sisa saryny madagasikara ny tonga de hitanao eo nagaga ao a dia ohatra ny verina ny asa tsy nandraisana fepetra izany a mpiasa anakoroa izany zay zany ny fanontaniana petrako zay le sariny le baranahany eto am'ty fireneny ity zay sariny le fomba fanao eto am'ty fireneny ity marina hoe fa sarotra ny mitady asa fa izao aloha amin'ny lalàna ny asa ny olona nanao ny tsy mety nanao fahadisoana de misy ny sanctionna ny sazy a mifanaraka am'izay aiza ho aizy zay ohatra raha eo anatin'ny maro zay tiraisiko zay aiza le sazy amy lalàna ny asa mifandray a amy zavatra tsy mety raha voapirofo marina voapirofo le izy araky ny tengo teo fa mety hoe ny fitsaranany mbola tsy natao satria nisy sotra mifaniliana resaka hoe compétence ave sa inona to tsy resaka extorsion le izy a resaka extorsion le izy a fa tsy resaka corruption tsy haiko tsony de anjara anareo mpahay lalàna moa mamaritra an'zany safidin'zany teny zany hoe tsy kolokolo le izy a fa fangatahana volana fisotomana vola dia iza ny tribunal compétent na ny kokoro compétent am'zany raha zany fa zay zay ny tsetsatetsatsiaritra anakiray a mahakasika ny fomba fanao eto am'ty fireneny ity izay araky ny teniko teo navadiky ny olona satria nofanana lalitra sy nampianarin-diso ny vahoaka malagasy nanomboka 5 sy 4 arivo ka ny tena atao hoe démocratie na ny kolokolo ary amindrareo a de tsy kolikoly ny resaka fangatahana vola mba voana taterahana zavatra anakiray na ny am'boro-panjakana de tsy kolikoly tsy azon'le vahoaka le satria fampianarana-diso fampianarana tany am'tsizy noho ny fitiavam-pahefana sy fitiavam-boninahitra noho nampianarana sy nitaizana vahoaka malagasy a hatramy sivy de io mbola iainantsika am'izao raika am'roapolo sy 4 arivo zay fodila efa tsy oela de ho tapitra zany de tsy miova ny fiainantsika fa miaratsy ara tsy miova ny fiainantsika fa miamahantra aza tsy misy zavatra mandeha le fiainam-bahoaka zany resaka sécurité insécurité daholy efa ndresahana tena insécurité satria zao ny olona na ny mpandeha fiara de tsy maintsy manidy fitaratra ny mpandeha tongotra andeha etsena fikirina mafy mipoketra ianao am'dimy ariva ny zanako ty alaiky ty ohatra ty ary isorako manokana eto any commandant en compagnie nakazo be satria tsapa na eo a raha ny tsy fahampin'ny moyen eo pelatanana de nanray ndraikitra avy atrany izy sy mpiara-miasa aminy a makasitraka mon capitaine commandant en compagnie akazo be fa voasaka andalana reo zanako a sy ny namany a raha nisy dinaleandrareo avy any mahajanga 10 andro mahery kely lasy zay amy 10 ora mahery dia kilometatra vitsy sy tonga anakazo be de nisy baraziny lalana ary tsy minitra vitsy ny ametrahana zany fa mila fotoana maromaro a ny mametraka tapakazo sy ny mametraka moelon ary fatokorotana eo amin'ny arabe anaovana barazy a satria androbana fa de araky ny teniko teo isaorana ianareo tompona andraikitry ny gendarmerie tao akazo be am'y fandraisana andraikitra aingana izay fietsika naseho anareo zay ka anetanana ihany ko mpitandro filamina indrindra mpitondra fanjakana hoe meo moyen meo fitaovana va tsy fitaovana ndresaka an'izay ny professeur James rahatsima teo omeo fitaovana omeo moyen ny mpitandro filaminana fa atsaharo ny zavatra tsy lahara-pahamehana miverimberina ny teninay manao hoe atsaharo aloha any ny tokony ametrahana azy akoatra ny resaka fanampiana tokony hoentinareo amin'ny mpamboly sy ny tatsaha mbola azo atsahatra mbola azo ajanony zany teleferiky zany mba farafalika matiny mialatsiny am'le fiteny ara fa tokony hoe ny any am'resaka flyover ara mety ho vaolana tsaratsara kokoa raha ho vitany va jany hoe tato moa zany zay lampanantenana tsisy vita raha nisany hoe fitondrany tsy nahitanao karazana hoe chantier goavana fa ity fitondram-panjakana misy ity zay efa madiva ifarana satria rotaona mahery kely sisa tsy mba mahita tony nataon'ny fitondrana rahavalomanany zany za moa de lavitry ny afo mihitsy ny kitay toy izany ko ny fitondrana teo alohan'ny président Hery Rajaonary Mampianina
fa nijapiny nataony de nanovanarana ireny raha nyrehetra nahita ireny de tsy menatra mihitsy ovana reny anarana zany rehetrarehetra zany tena misy zatra mila ovana efa fotoana zao tokony hitakiny malagasy fiainana tsaratsara kokoa hitakina nyreny karazana vely rano sy fampanantenana maro nataony vely rano de bitefetra eny mitomboandalana vely rano telo ambe folo izy teo tsy haitsony izy zao vely rano fafiry zay tsy fantatra ntsony vely rano fafiry de lasa mijapy misalovana zavatra efa vita ny fitondrana teo aloha efa natomboky ny fitondrana teo aloha fa manotokana sisany no ataonao reo nitokana sisany ataondrareo de mampalahelo mihitsy fa ampianariny zany ny fomba ratsy ampianarany reto fitondrany reto sy ny mpanarady azy misy ihany ny tsirairay ao kosa zao tena misy mihitsy ary misy maromaro ao zay nge tafaresaka na anivony antemera-pirenena io na mpanohana tsotra fa tsy olom-boafidy manara-diny fitondrana manao hoe efa miaiky efa tena betsaka mihitsy efa maro zareo no tehiteny saingy fantatra ny fahasarotany toerany noho izay le hoe mpanaradian'ny floraduel izy kanefa raha mitsikera de raisiny sasany hoe mpamadika nefa raha mitsikera izy dia nitanjony ao anatin'izay ny mety hoe mba ialany lay tsy am ratsy fanaony ary mety mba iverenany eo amy lalana mahitsy sy anatanterahany izay fampanantenana nataony sy vely rano nataon'zay efa misy maromaro any andre matofilo ianareo rehetra fanatika ianareo ny tena fanatika tena hoe nininona tsy mety ataony dia fampiaro amy ratsy ianareo ao anatiny ao lasa mifamitaka isika lasa fitahanareo le vahoaka malagasy mbola tsy tena tara ataoko hoe fa tara ihany fa mbola manana roa taona ihany ianareo anitsinany di ary ana mavanana zany fahasarana vahoaka malagasy fa raha ny zava-misy aloha de araky ny tenyny professeur teo ihany de hoe tsy samy teny no ny basy amatafondro arangaranganareo sy ampitahorinareo azy fotsiny vahoaka malagasy fa raha ny sitrapon'ny vahoaka malagasy de efa nesorony efa ela teo amin'ny toerana io nareo mianakavy ireo zay ny mahatonga anay hoe tonga avainga anary fifidianana ary ao anatin'zany ko ny resahana ntiseny ity satria raha omaly izay solombavam-bahoaka dia nifidy fa nefa moa tsy nahandry hatramy fara ny tenanay tamin'ny fana ny fahafantarana ny vokatra fa ny eny ko any moa de raha tsy diso andre mato sena abdala zay no lany hosolo tena nyvidininy antemera-pirenena de manatena fa andraina ndraikitrao ianao andre mato minisitra moa anao fa minisitra teo aloha efa solombavam-bahoaka ianao efa maro ny andraikitra amboniny nraisiny teto amy firenena ary dia hotazominay amin'ny vavanao anao sy ny teny nataonao ny amy fijoronao amy fahamarinana mba isiny ny fivandimbiasa mpahefana milamina mitony eto am'ty fireneny ity mariny raha eo anatin'ny sivy ianao fa manana andraikitra lehibe ianao goavana manoloana ary tokony isay ianao idenonce araky ny teninao tao ny amin'ny hoe inona ny zavatra mety tsy mety ao inona ny tokony ho ahitsy iza marina ny teny olanym-bahoaka de torak' zany moa rehefa ho hitatsika koa ny tompony araiky ny ACC zay atreto aloha mbola mahakely finoana satria de mpiarady ray manontolo anatin'ny loko volomboasary ny tena mbola anatiny zany ACC zany fa manatena fa andrainy andraikitra tandrify anao ary anatateraka izany ampahamarinana ao andre mato minisitra izay fa solombavam-bahoaka teo aloka dia manatena fa gisy izany fiara-miasa na eo aminao sy ny solombavam-bahoaka ny fidy anao maro anisa moa zany ny fidy anao ho solotenan'izy ireo solotenanay eo anivony zany rafitry ny komisiona mahaleo tena moa mahandreraka na miteny azy ara mbola adevitra io debitefetra tsy adevitra fa raha ny tenako manokana mihitsy dia araky ny tenny professeur tao ihany fa verenako iny fa tena loamihitsy tsy misy ilananareo fa mialatsiny ny afa-po tamin'ny asan'ireo de le filohany ihany ny filohany zany seny zany ihany no mitsikitsiky sy afa-po tamin'ny asany zany seny zany fa nisy antony matoa fiolefitra ny senia nanao andre fanambarana ireny ka mba mahalala menatra mariny ianareo aleo tsy miteny rehefa tsy mety de akombony ny vava aleo mangina fa mahamenatra tompony andraikitra teknisianina manam-pahaizana manam-pahalalana fa tsy manana fahendrena ianareo amy tsy fahamarinana no hitondranareo le raharaha-pirenena de
de tsy mahagaga raha zao ny ainany vaoaka malagasy namana faniry ya marina zay député fetra mandroso de mandroso ny fotoana latsaka 20 minitra ny amin'ny 12 maromaro ny resantsika satria tsika moa miezaka fonina zany miresaka côté social économique politique zany ao anatin'ireny raha mbola tia resaka maro be tsika mikasika an'ity ity zany fa everitsika fa mbola isy namana solombavam-baoaka raha pitso na ravaka pitso zany iresaka bebe kokoa amin'ity resaka ity satria ity moa zany de institution na bureau anankiray zay entina zany motera hanaovana an'ilay alabato lehibe mihitsiny araka le teny professeur teo manara-penitra hoe efa zavatra fa organiser le izy de miray tendro an'izay ny ACC de ohatran'izay le hoe komity mifanara inga oa tsisy tsy hitatsika mihitsy aiza mivokatra le komity mifanaraha-maso ny fiainany antoko politika am'le hoe lela vola ampiasainy ny candidat mandritry ny lay fampelezan-kevitra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena zay de nanjavona tany iny ady hevitra iny nefa reny dia tokony ho tena hanana ny asa lehibe reny marina fa tsisy plafond fa na izany naty zany mba mampametra-panontaniana ihany hoe 180 millions de dollars ny entina candidat anankiray irotsahana ao anatina resaka ohatray nefa misy candidat tena mampalahelo izy misy candidat tsy manana afa-tsy fa mba manana fodi-kevitra izy manana an'le caution na 50 millions d'ariary de ny afisy zarazara fa misy afisy zany tsy mitovy mihitsy zany lay vitana iatrehany an'le fifidianana de lasa lay volana le candidat iny mbola ady hevitra iny am'izao fotoana zao hoe taiza moa no nahitangarajoelona reny vola be ny etra ny fifidianana reny mba hafantatra ihany marina fa so de site ndraika izy ane nanana orinasa izy ane nomeny BNI am'le hoe jeune entrepreneur sy ny sisa ohatran'izany de fa raha ny orinasany mba eno any fatapatatra ihany chiffre d'affaires de atratra ty amina 180 millions de dollars ve etrehana fifidianana zao zany satria efa filoham-pirenena izy député fetra raha io calcul ataony zareo io efa mandeha ilay afindrafindrao amina lafin-javatra maro be amina raharambola eto Madagasikara de ozytsika hoe ho double ve zany iny fond de propagande iny tamin'ny campagne iny ka zany rehetrarehetra zany mahatonga ny olona maitro zany am'izao fotoana zao satria nen'le fanjakana moa zany de hoe ny atonga azy hiveriny eo am'le fanjakana mamaika azy de zay mahatonga atsika miteny hoe tisenity fa inona moa mbola tena hiazaka zany fanjakana ary zay nge io lavitra io ny ametrahana solotena azo maîtrisena na ny any amin'ny assemblée nationale zany resahanao teo mety miketriketrika am'izay ny any amin'ny Sénat miketriketriketra am'izay ny any amin'ny soloteny an'ny ACC sy ny sisa na zay ho désigné ny filoham-pirenena na ny société civile mba hahafahany izy menakavy izy menakavy loko volomboasary ny ao anatin'le CENI fa de zay ny tenentsika hoe raro mpanohatra raha mampiaka-peo satria mba tokony asiana adevitra zany mba tokony isy solotena avy amin'ny mpanohatra zany mba isy solotena avy amin'ny antoko politika zany mba tokony misy avy amina autorité traditionnelle zany manana fomba fijery manoloana ny raharam-pirenena fa tsy mandeha ho azy fotsiny hatrony io hoe tena bakoaviny le fitondrana ray manontolo izy satria fantatra fa te hibriguer am'le 3e mandat tena 3e izy satria premier mandat tamin'ny transition 2e mandat zao fa zay zany zavatra tsy azo elany zany satria reto moa zany de davony tsy hokotina ny elazy de tamin'ny transition iny le vokatry ny fanonganam-panjakana lay nanaovana vaky balina na harem-pirenena teto Madagasikara zay mbola potika io hatram'izao eto Madagasikara ka zay ny antony mahatonga atsika miteny hoe tena betsaka ny azo edikevitra raha ty resaka CENI satria basé amina code électoral zany basé amina préparation na élection zany manomboka aty amina agents électoraux miakatra aty an CEC na ny comité ny fifidianana aty amin'ny commune na CED aty amin'ny district sy ny CR any amin'ny région de mbola le pratique teo ihany ve no avelona ary io tena mampamailo antsika député fetra satria tsy le hoe olona hovaina olona ny tanjona tsy any fa le fomba fiasa sy le fomba fanao sy le tena le tsikombakomba lay resaka afindrafindram-bola te hamotika zavatra zany kosa mba toenatoerintsika zany de zay ny tokony hitsangana amin'ny mpanohatra rehetra am'izao fotoana zao sy ny antoko politika atrany amin'ny société civile sy ny vahoaka malagasy mbola hisafidy ve tsika
am'le pratika politika ohatran'io ahafahan'izy menakavy tena mbola hanoindray le adalàna le fanapotehana lay fanimbana ny firenena de zao moa zany tsika talonge sotro be de mba le sotro antonontonona fa zao tena efa le sotro kely mihitsiny zany hoe zara fa misy sotro kely ary ampidirina mbava malagasy nanambana fa inday mbola tapiany le mpitondra vanjakany iny tsy hiditra any ambavan'le malagasy zany nge fanahanyle mpitondra io am'izao fotoana zao hoe ohatrany tsokonina ho asisa tena mampalahelo may matramina resaka kitay menaka kely mba fidiram-bola kely sy resaka kitay dimanjato izy namana sasany teto mbola ketrehany sasandray hoe mandoa aby ianao mandoa etra ianao sy tsitsy ohatran'izany de inona ary le vahoaky nefa nenizy menakava amba deputefetra mba tena meritena adevitra be zany nybona réflexion izy fitenena zay satria tsy azo avela atsika am'izao fotsiny zany ary tokony ho sakanana mihitsiny ny fikasany ratsiny ty fitondram-panjakany ty mbola amotika an'le firenena zay fikasany ratsy ary ny tena loza ao anatiny zany rehetra zany ange namana faniry sy ry mpanaraka an'izao fandaharany zao dia indraindray ohatrany mahatsapy ianao tsy indraindray fa toatraohatrazay le izy amin'ny akamaroan'ny fotoana hoe tsy mahatsapa mihitsy le mpitondra firenena any am'tsizy any izy any hitondranareo le firenena Madagasikara zany tsy manaiky tsy mireconnaître izy hoe tena tsy mahay ane izy zay ny tena loza ao anatiny fa izy de resy lahatra fa mahay a izy de resy lahatra fa efa voalohany eto an-tany a ty firenena magasy ty am'fampandrosoana izy de resy lahatra fa tsisy mahay no izy a raha zay resaka hoe filora valomanana filora jonary mampianina reo mpitondra ny fandimby mahatonga azy samy teny fa tsy mbola nisy asa sy hoe mpitondra ohatr'zao ny teto tam'izay 90 taona nazona faleovatena ny adininy a dia ny 3 taona tao anatin'izay 90 taona zay dia izy no nitondra nanomboka 7 satria olona mitoanano a no nitondra teo ihany keo tamin'ny 20 nanomboka tamin'ny 5 de izy no mitondra am'izao fotoana zao ka zany nge de tena hoe mieritreritra ve nareo mpitondra izy any mamandalitra ny filoha am'zany hoe 90 taona tsy nisy zatra nandeha fa ny fanohatra am'izay ny zava-nisy tsara lavitra noho ny hatramin'ny talohany 7 zany a tsara lavitra ny fiainan'ny malagasy niarina kokoa zany firenena malagasy zany netinety kokoa ny fiarina netinety kokoa nisy zany fampandrosoany zany nisy zany zavatra saika hoe apetraka ho an'ny taranaka faramandimby fa ny am'izao fotoana zao de ny zavatra apetrany ho any izy mianakavy a zay ny zava-misy am'izao ary tsara mbola anaovana fanadiadiny zany aorindrina kely ao hoe nanahoana moa ny fari-piainany sy ny arenan'ireo olona reo a indrindra nanizanizy io a fa ho anareo manokana aloha ianareo mpitondra am'izao fotoana zao tokony isy fanadiadiana manokana hoe nanahoana ny aren'izy ty a alohan'ny idirany teo tamin'ny 7 nanahoana ny areny keo a talohan'ny 7 toraka zany ny mpitondra rehetra zay ny fandimby teo zay de vonona ny am'zany zay tiako Madagasikara ary tsy matahotra an'zany izahay nandritra ny fitondran'ny président Ravalomanana fa ny fialonana sy ny fanaratsiana fa ny sorapotaka netretinareo fa zay ny fomba azahoana fitondrana sy ny amen'ny postinareo sy ny compte-ny banky hovidinareo lafo mbola tsy tary zao araky ny tete mifona ozy izy anina mifona tokony hifony ianareo de miala am'y ratsy fanaonareo fa hovidinareo lafo orindrinao tena tsy maintsy isy fanadiadina mahakasika ny arena azonareo tamin'ny tsy ara-dalàna mody misy le lalàna hoe reny hoe avoir illicite reny fa io tokony hitombona ho an'ny rehetrarehetra io ACJ io tokony hitombona io ho an'ny rehetra valable ho an'ny rehetra zay le anaovana fa na ny tenanay alefa aso fa tsy maninona vonona izay atrika an'izany hoe inona mifanananay fa lasa solombavam-bahoaka nitombo ohatran'izy mifanananay rehefa lasa solombavam-bahoaka misy an'le déclaration patrimoine zay mihitsy nisy iny de ho hitantsika eo fa ho any sasany ao tonga de nanao enflesy oatra zao a rotaona heritaona ny nandalovany teo amin'ny fitondrany ao na olo mbo fidy azy tsy rariny zany misy mieritreritra hoe hilatsaka filopirenena hono nefa mba hita ihany ny azakazaka taxi betery ianao hita ihany hoe nangataka chèque carburant tany amin'ny nanamanao ianao tamina fitondrana teo aloha de zao anao manana tomobile firy eo tokotanao de mieritreritra filatsaka filopirenena ianao de mba lozika zany député fetra hoe taizany nahitan'zany olona vola le tika le tsy misy le tika fa fitiavatena ny manjaka eto fitaizana ratsy nomenareo ny vahoaka malagasy nanomboka 7 ka mba tonga saina tena tsy lasa itsony araky ny teny teo ihany de nanao hoe nitahoatry ny vahoaka n'le basy amatafondro no tsy dina ny vahoaka an-dalambe ary tsy mampirisika an'zany izay atenivo mifanoerana solombavam-bahoaka tim fa efa io ny eo a mandro fifidianana izahay araky ny teninay a fa izao koa tsy takinay ny anatsarana ny anamavanana ny fahantrany ny vahoaka malagasy zay sisa azonay atao ary ho toizanay hatrany tsy hitsahatra tsy angina
manoloana ny zavoritanay tsy mety a de anao sosikevitra izahay fa araky ny teniko teo miomana ihany try mpitondra fa efa maro ny efa mikidikidiky anay a efa maro ny mandondombaravarana ty a magataka fionana aminay hoe ohatrany tsy rasa tsony ty anay ty a izy menakavy eo amako zay zany tena zava-misy ary zava-mariny zany ndre matofilo ory-panaradiny fitondrana zava-mariny zany asa mety aprisika anareo ve iala am' ratsy fanaonareo araky ny tena anaovanareo ezaka misimisy kokoa toy ny tany am-pianarana hoe tsara fa toizo ratsy tena tsy izy mihitsy fa raha mpampianatra zao no notony meko anareo tena tsy izy mihitsy aotra zay zany le izy ny any namana faniry fa ty anakiray tya noho ny tena moa ndresaka aniny ianao teo mialatsiny kitay menaka tadiaviny sasany mbola hoe salivanina ndray efa tena hoe kitay menaka anary ary zato de mbola tadiavinareo mpandoavina aba ianareo misitraka amina miliara net d'impôt iarahanay mahita zany fantatry ny olona manodidina ny tontolo miodikodina ao anatin'io resaka sehatry ny etra sy ny rehetrarehetra io zany tsy misy miafina am'ireo le tompona ndraikitra sasany isatsokata fa mifanafo kely koa ianareo miara mifanakona sy mifampiaro ao ianareo de mampalahelo anakiray ty sehatry ty ao mifitrandrahana azo hitako ty nataoko hoe tsy nisy nanatonary ianareo a dia re ihany ny fitarainana nataony zany miasa manodidiny sehatra ny azo izany ao mompitrandraka ao mpitatitra ao ny mpandrafitra tsotra ao ny orinasa salatsalany sy ny orinasa goavana ao ny isan-karazany zany a tafiditra ao anaty zany ny dokera mpivarokazo senina anakiray ngeza zay mihitsy raha zany voakasika zany mijaly fa diranovana mitovy any mahazo indreo le miasa eo anivon'ny miserasera anivon'ny fizahantany ihany ko tokony hojerena akaiky mahakasika an'izay satria zao ministera ny tontolo iainana ohatra ny to misy ihany manana permis d'exploitation asa isaina am'ratsatanana angambany sisa efa zany vaombony zany efa mba napetraka andriamanitra o mba isitrahany malagasy izy zany efa no misitraka ny ray am'zany vaombony zany am'zao fotoana zao de eo anelanelany eninalina sy roetsy sy valo alina sy roetsy na hoe 1 300 000 ka hatramy 1 400 000 mipiesy ray anazo na le atao hoe plateau afahana manao varavarana mila roa mahery am'zany na telo latsaka kely a fa mavita varavarana reo mbola tsy ao mitolana satria asa resaka taxa ve resaka fandrarana tsy mazava atao fa ohatra ny misy ihany namanareo na tompona andraikitra ny fotony any ara ohatra mitrandraka azo daholo ihany ohatra mbola mandeha le fitoizany le fanondranana tsokosoko toy reny tany tranga tamy bois de rose firy arivo contenera moa nyvoaka teto tam'ireny fotoany reny de lasa mirehare le fitondrana am'zao fotoana zao hoe tam'ireny ary tsisy famatsim-bola taoriana reny fanogana-panjakana nataony reny fa inona moa namatsiny azy volany visco volany bois de rose a dia natao sika mbola aka koa izy tany ambato vie fa fetsy be le ambato vie de tonga de namboariny foto-dravitrasa tany Tomasina 75 millions de dollars baraka tsy menatra le saika anotra zay mihitsy tsy menatra zay indrindra ozy izy tia resaka fanandrainana ny tontolo iainana zay ny andraikitra anio ozy izy tondreny le fanaovana tsena tany Moramanga sy tao bazary be tao Tomasina iandraiky etanay raisina itanany ty ozy izy fa efa tany aposiny reo zany raha ohatra ka 75 millions de dollars tsy mahazaka mahay fofombola manko zay mihitsy tena hoe fa maninona de mambanona lava ohatr' zao ianareo tsy efa be de be ve zay nangalarinareo zay e mba tonga saina am'izay mba jereo le vahoaka malagasy e fa araky ny teny ny amo James Aratsima professeur fanay ny resako tadiva voasoratra anaty baiboly eny io e mamaly mamaly Andriamanitra dia mamaly any amy taranaka firy faramandimbo moa izy teo firy mandimbo ka dia mieritrereta ihany fa hovidinareo lafa fa ka dia zay ny ano amaranako ny teniko zay le hoe fangatahana ny mba ijereny ny fitondram-panjakana sy ny ministera ny tontolo iainana mahakasika an'ireo olona rehetra na orinasa na olo-tsotra na inona misehatra anivony azo aleo io alalaka fa marina misy ny fipetra tsy maintsy apetraka aleo ny malagasy mba isitraka marina eo ny fifanarahana natao am'ire fikambana iraisam-pirenena miaro ny tontolo iainana ekena fa na izany koa tsy natao an'ny vahiny tsy natao amin'ny mpitondra ihany a nisitrahana an'izany arena voajanahary a napetraky ny malagasy a napetraky ny razam-betsika sy napetraka Andriamanitra olovaitsika izany ka dia manantena fa voaray anareo a any amin'ny fitondram-panjakana izany a fitakina ataon'ireo a mpisehatra ao anivon'ny fiasana manodidina ny azo izany zay ny any amaranako ny fandraisako anjara teto androany namana faniry dia makasitraka ny teknisiana makasitraka ny mpanaraka n'izao fandaharany zao a dia torak' zany any ko namana rina ao ambadika ao a ary indrindra ianareo mpanaraka izay mahatonga anay a tsy miala eto
fanoy a satria eo enareo mpanaraka an'izao fandaharan'izao sy mpakafian'izao fandaharan'izao ka dia zay no ametrahana ny veloma mandrapiresaka amintsika mianakavy rehetra dia ho amin'ny manaraka indray a veloma tompoko eny ara fa de io moa zany hoe ny atsika fampisaitsainana fotsiny hoe mba milamitsaina ihany ve mba mahita tory ihany ve ianareo mpitondra fanjakana am'izao contexte sy zavatra amin'isy zao mamijery fitaratra ihany ko izy de pitefetra zay satria na ny sakafo hoaninareo nanaovana oeraoera tany an-dafy ara any anaty facebook ny olona miteny hoe aloavo ny volan'ny olona mba mahalala menatra amina lafin-javatra ohatr'izany fa amarana antsika azy rehefa miteny any ivelany ihany tsika dia isaorantsika rehetra moa zany a fa ity spoty ny etsika lehibe atao mipro ravalomanana amin'ny fahenina volana novambra ity no amarana antsika azy a de mitomaka ny ingénierika de mamy fotoana indray a zay syrina arabe malanjara sy ny mpiaradia amintsika indray ndry solomamoaka ho any rapitso a atao anatin'ny fandarina miara-manonja tompolasy tompovavy À tous les pro-Ravalmanen. Nous lançons un appel à tous les sympathisants du président Marc Ravalmanen en France pour le grand rassemblement pro-Ravalmanen. Le samedi 6 novembre 2021 à 14h au 21 rue de Beauce, 41 600, la Motte-Beuvron en Orléans. Ensemble, nous vaincrons. Pyrénées, ici Canouéry.